isiandoara uanawane matukiare isiandoara uanawane mama fasahua amini mahacha kazambani fiti sayansi yansu Zanifu mazutu, zanifu hacha, eumeni kupu, parisutuku. Matukiare, isiamboara, uanawane. Matukiare, isiamboara, uanawane. Mama fasafua, amini maneni, atanza urenza, rera kawanku, asiuze sosi, luara kokeri, au luano fusi, sarinanifu. Matukiare, isiandoara, uanawane. Matukiare, isiandoara, uanawane. Minha sasa casa, ilufusasara, feliniciasa, azunawata, mataura sapsi, itinayatara, saina pechakini, toko amina, matukiare, isiamboara, uanawane. Matukiare, isiamboara, uanawane. Amen. Afaka manomboka ianao tompoko. Amen. Dia fanarabatika rehetra aminaran'i Jesosy mbola eo am-pitsanganana ihany zany no anomboantsika ny fotoana mandrapavita ny vavakantsika avy eo manao vavaka fiderana isaorantsika ny tompo ny amin'ny fahatanterahany zao fotoana izao ny fahavelomana ny fahasalamana meny tompo antsika dia hivavakantsika avy eo fa miarabantsika rehetra atao amin'ny WhatsApp moa zany miseho mivantana misy no tsy miseho zany fa isaorantsika ny tompo eo koa le tsy afaka noho ny antony samihafa dia ny tompo no isaorantsika amin'izany rehetrarehetra zany izy manana fotoanany ary indrindra miarabantsika eran-tany tsika zao zany dia miaraka amin'ny eran-tany misy olona maro izay miteny gasy moa zany satria gasy tsika miresaka miteny gasy fa azagagy nareo fa misy olona miteny frantsay miteny anglisy amin'ny teny samihafa mahita eto dia samy te hanaraka ihany le olona fa tsy fanta moa le fitenenina dia manaraka eo ihany zareo koa indraindray fa isaorantsika ny tompo zao sabata zany androany sabata farany volana janoary 2024 dia araka ny fandarana mampatsiahy eto sady ny fanamasina raha sitrapony tompo dia amin'ny heriny tahaka izao zany ny fandraisana fanasan'ny tompo mivantana eto amin'ny fiarahavavako zao efa nisy fanazavana moa zany teo aloha ihany koa fa zao dia atao mivantana na ny aty Eropa zany amin'ny 20 andro amin'ny 2 any Madagasikara fa tsy tony ny fiarahavavaka izay atao amin'ny YouTube mivantana ohatr'izao zany amin'ny 7 ariva aty Eropa amin'ny 10 alina Madagasikara fa hitambatra eto zany ny fiarahavavaka manomboka izao dia isaorantsika ny tompo izay ny mety hoe masahirana kely ny tsirairay avy ary araka ny fantatsika ny devoly tsy kely lalana dia mitady hevitra foana izy amin'ny fanakanana samihafa mila miambina amin'izany tsika zany
araka nira teo mamerina fiaravana moa zany a mamerina fiaravanantsika rehetra ny fahasoavana fiadanany tompo amintsika tsirairay avy a ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina ka dia ho amintsika tsirairay avy ny tompo araka nira teo araka ny teny teo zany a dia hoe mamafazavoa raha maheno tsara tsika dia maniraka foana izany mamafazavoa miasa matokia dikan'izany tena hoe misy hira atao siraka ataontsika atao amintsika zany a ny tompo maniraka fa tsy tsika tsy ny tsirairay avy a tsy ny olona zany maniraka fa de tsotsy mihitsy maniraka hoe dala mamafy kory moa zany de teny mihitsy hoe zay a mamboly apolosy manondraka fa ny tena mampitombo an'io a de Andriamanitra ninona zavatra ataontsika de Andriamanitra ny tena mampitombo azy fa tsika dia fandray anjara ihany zany a fa ny tompo no mampitombo ny asa ka isaorantsika ny tompo raha mitombo ny asa raha mandroso ary ny hiraka de ho an'ny tsirairay avy zay zany a mbola ampiherina foana fa ny hiraka de isam-batan'olona no sain'ny tompo hoe mamafazavoa tsy fantatrao izy tsy miteny tsy fantatrareo a na tsy fantatsika fa tsy fantatrao a zay ho valina na amin'ny arivo ianao no mamafy na amin'ny maraina dia mamafazavoa izy a tsy mijanona zany le tongira teo de matokio izy a matokia fa ny amboara de ho antsika ny amboara tena tanjontsika dia ny hoe eo na amin'ny tompo any an-danitra any zay zany tena tanjona ny fanompony etỳ an-tany a fantatsika fa betsaka ny manompo etỳ an-tany zany fa ny tena tanjontsika zany amin'izao fiarahavavako zao de hoe ho avy Jesosy anisany akarina ve za amin'ny fiainako amin'ny fitondratenako ny amin'ny fanaoko ary raha lasa aloha satria tsy fantatra ndraindray misy miteny hoe zao ny ora zao ny andro a mila mitandrina koa tsika tsisy fa tsy ny ray ihany na Jesosy a tsy mahafantatra ny anjery tsy mahafantatra fa ny ray ihany ozy izy mahafantatra ny andro farany zany a farandro koa fa ny ataontsika raha lasa alohantsika dia manantena mba ho tafiditra afajanona ao amin'ny lanitra ao zany zay a rehefa tena tafahoana ao an-danitra ao vao tena mifampiarahaba hoe voavonjy nareo voavonjy ahako a fa ety zany tsika de mbola ety an-dalana fa ny antony ataontsika dia ny mamafy voa ho an'ny tompo mba fantatsika zany fa le Jesosy Kristy arahantsika le Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tsara tompon'izao rehetra zao a ka le voafafintsika dia ahafantarana ny olona hoe io Jesosy io no torianay Jesosy Kristy io no torianay fa tsy fiarahavavaka tsy doktrina moa zany a na zavatra anarana hafa fa na olombelona fa Jesosy Kristy avy Nazareta dia le Andriamanitra tompon'izao rehetra zao a zay a no torintsika zay no ahafahantsika amin'ny olona rehetra ka dia maheresitsika na malemy na mahantra dia aza reraka ozy izy a zay koa no tenin'Andriamanitra aveo fa hivavaka koa tsika aveo de hivavaka aloha tsika alohan'ny hipetrahantsika zany isorantsika ny tompo hivavaka tsika tompo ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina sotranao zay a midera sy mankalaza anao a ny amin'ny fotoana anio ianao a no nandamina mandrindra ary misotranao a ny amin'ny fiasanao amin'ny mpanomponao tsirairay avy a indrindra mpanomponao zay a nikarakara nandamina natanteraka zao fotoana zao a dia ianao no isaoranay koa satria avy aminao zany na ny tsy afaka ary Jesosy a de isaoranay satria manana ny sika foana anao a tsy takatry ny sainay ianao tokoa le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra nahazo zao rehetra zao tsisy Andriamanitra azo arina aminao fa ianao raha miteny de ary zao rehetra zao a ianao le Andriamanitra a ianao tokoa le Elohim ianao a le Adonai a ianao le El Shaddai ianao n'Andriamanitra ka ianao no deraina ianao tsy miova hatramin'ny taloko mandrakizay ka dia misaotra satria ianao koa no mikarakara anay ianao no manome anay aina ianao no tompon'ny aina ianao manome izany ary ianao koa no manaly izany tompo ka zay zao dia velonay na salama de isaoranay ianao fa noho ianao zany no fitiavanao sy ny mpamindrafinao ka dia misaotra indrindra mankasitraka tompo misaotra foana ny amin'ny fatateram-potoana engany eny tsirairay avy na amin'izao mivantana zao na manaraka mihaino zao fiarahavavaka zao ovanginao vangin'ny fanainao masina ka hita koa ilay voninahitra ao satria zany ny tianao ho hitanay dia ianao le any an-danitra ianao Jesosy no miteny aminay fa mamboatra fitoeranao anay ka any no ianao-tsika tompo ka dia ampianary zay aharitra ary azoto indrindra amin'ny famafazana araka ny hira teo hitory ny filazana tsara ny zavatra tsara ny tianao torinay
ny filazany tsara dia anao Jesosy Kristy no tsara sy marina ary masina. Ka dia akasotrao zao fotoana zao fa voninahitry ny naranao vokatry ny fonay tsy taka ny fanaon'ireo anjely, tsy taka ny fanaon'ireo olo-masina izay miderana ho andra-manalina any an-danitra any fa vokatry ny fonay vokatry ny herinay, vokatry ny fanahinay sy ny tenanay manontolo ka raiso voninahitry ny naranao reny ihany sotra tompo masina 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 tompony zao rehetra zao endrika ny voninahitra tandritra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miaripelaka tsika tompoko. Dia mitoy ny fotoanantsika araky ny fantatsika moa zany ny amin'ny mivantana amin'ny WhatsApp avao dia tsisy moa zany fampibahana isam-batan'olona satria ny akabeazantsika zany izay mandeha mivantana efa navay amin'ny tompo na efa nandolotra ny tenany ho tompo sy mpamonjy mahafantatra izy ilay Jesosy ny akeko ho tompoko tsy ho mpamonjika. Mbola isy fotoana nazavana an'izay zany raha ohatra hoe tsy ampy fa amin'ny farany dia isy vavaka raha androany ianao vao mahafantatra izy moa zany Jesosy zany satria tsika zany zao mila fantatsika fa ny eran-tany misy olona tsy fantatsika mihitsy zany androany vao miditra eto izy dia mahagaga izy hoe izy moa zany Jesosy toriany reto zany dia fantany amin'ny fotoana farany raha manaraka hatramin'ny farany izy mampahiry anao zany zay manaraka hatramin'ny farany ka hitanao hoe ay zany le Jesosy torian'ny olona rehetrarehetra izay hoe afafy eto dia afaka manolo teny ianao misy vavaka natao amin'ny mpanompony na mbola tsy mahay mivavaka ianao afaka manaraka ny vavaka zany ary raha misy koa olona misy olona mety efa niempotra variana satria amin'izao fiainana zao tsy mora ny fanarahana niempotra dia fotoana ihany koa zany zao anavaozana ny fanoloran-tena misy vavaka tahaka izany koa zany amin'ny farany alohan'ny fifaranany fotoana. Dia mpanompo moa zany Mama Felisiano izarany tenin'Andriamanitra fa za hitondra ny teny ibebahana. Ibebaka aloha tsika ny jaona mpanao batisa na Jesosy dia nitory. Rehefa nitonga Jesosy natory jaona mpanao batisa dia niteniny foana hoe niteniny zareo tamin'ny voalohany hoe ibebah ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny fibebahana io zava-dehibe io. Raha namaky tamin'ny mpanjaka faharoa mampirisika antsika zany amaky koa raha mbola tsy namaky koa mpanjaka faharoa toko fahenina rehefa nivavaka Elisa vavaka tamin'Andriamanitra dia ny vavaka fanovon'ny vavaka dia miteny foana izy mifona aminao aho tompo. Zany hoe tena ifona io zany zava-dehibe mila madio zany tsika eo anatin'Andriamanitra fa dia madio apozy izy mahita an'Andriamanitra ary ny masina ihany no henon'Andriamanitra. Ka ny fahamasinana dia manomboka amin'ny fibebahana. Mibebaka tsika tsisy tanteraka vao miratry ny masoandro iny dia ratsy foana amin'ny sainan'ny olombelona. Ka hibebaka tsika avy eo fa misy teny zany dia avy eo moa zany ny teny mety amin'ny bebahan'ny tompo fa androany ny teny izay bebahantsika dia eo amin'ny Matio toko 5:20. Matio toko 5:20 zany ny bebahantsika androany. Matio toko 5:20 dia atao vakitsika ny teny manomboka amin'ny paraika amin'ny 30 ka hatramin'ny 20. Matio toko 5:20 ny teny dia raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 20. Zany fa mivavaka teo dia mihintsika fa fanahy marina koa anokatra an'izay tsirairay avy ary izy no teny izay sitrapony ny amin'ny teny ibebahantsika. Ny tsirairay avy no mahafantatra izay tena teny. Za zany raha ohatra hoe miteny eto aho fa fanahy masina mampiteny anahy fa mety za fa manahako ny teny fa ny tsirairay avy mahafantatra hoe ty teny tia dia tena ao anaty teny tia amin'ny fotoana izay andalovany ka amin'izay zany no ahatsiarovatsika hoe inona ny tena ibebahantsika. Vakiko aloha miteny zany dia eo raha tsika kelikely ny fanazavana azy
araka ny sitrapon'Andriamanitra eo ny amin'ny lohateny eto amin'ny baiboly dia hoe ny fitsarana farany vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga am-poninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra ka hianavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Koa metraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy kosa dia eo amin'ny ankaviany. Amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avia ianareo izay notahiny raiko mahatovà ny fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanan-kitapy aho dia nampiakanjonareo, narary aho dia nojaboinareo, tao an-tranomaisina aho dia novanginareo. Ary amaly azy ny marina ka hiteny hoe tompoko, oviana no hitanay nona ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, na oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanan-kitapy ka nampiakanjonay. Oviana koa no hitanay narary ianao na tao an-tranomaisina ka novanginay. Dia amaly ny mpanjaka ka hiteny aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'iray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ilaza indray amin'izay eo ankaviany koa izy hoe miala amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavotra ho an'ny devoly sy ny anjely. Fanoana aho nefa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho nefa tsy mba nampisotroanareo, ny vahiny aho nefa tsy mba nampiatranonareo, tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo, narary tsy tao an-tranomaisina aho nefa tsy mba novanginareo. Ary amaly kosa ireo hoe tompo, oviana no hitanay nona ianao, na nangetaheta na ny vahiny, na tsy nitafy na narary na tao an-tranomaisina ka tsy mba nanompo anao izahay. Fa izy amaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny iray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tampoko. Ary ireo dia miala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Tsara ny tenin'ny tompo a. Raha maheno an'izany zany tsika, raha mamaky ny teny dia tokony hoe tsy misy tsisy azavaina, ina moa zany ny azavaina amin'izany fa teny efa mazava ny tenin'ny tompo. Ary eto dia Jesosy mihitsy no miteny. Eto zany raha mamaky tsika, zany amporisihana foana moa zany ny olona rehetrarehetra mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mbola voalohany ianao mamaky ny teny na mbola tsy zatra mamaky tenin'Andriamanitra dia atomboya amin'ny Matio. Bakeo Matio manontolo dia Matio, Marka, Luka, Jaona. Ireo natao hoe filazantsara. Natao hoe filazantsara dia ny évangile zany amin'ny teny frantsay dia evanjely koa izy ny gasy. Ny filazantsara dia ny mitantara ny fiainan'i Jesosy. Raha tia fantatra an'ilay Jesosy Kristy ianao dia tokony fantatsika tsara mihitsy zany hoe iza moa ilay Jesosy dia ny Matio, ny Marka, Luka, Jaona zany no mitantara zany. Raha mpanara-dian'i Jesosy ka tsy mahafantatra an'io na hoe mbola tsy navaky dia mila miezaka. Tsy tena hoe mila mieritreritra fa mila miezaka satria raha hoe anara-dian'i Jesosy nefa tsy fantatsika ilay Jesosy Kristy rahantsika dia indraindray zany tsika manaraka olona na manaraka hevitra. Fa raha fantatsika marina ilay Jesosy tsy azon'ny olona vilivilitsika. Eto Jesosy raha mamaky zany tsika araka ny tiako lazaina koa dia ny toko faha-efatra amby roapolo no mitantara efa farafaran'ny matetika ity mbola tsy tena farany fa toko faha-efatra amby roapolo no mitantara ny amin'ny hoe fiavian'i Jesosy. Jesosy misy mitara ohatran'izao izy ny fiavian'ny zanak'olona. Io zany ilay ho avy Jesosy raha tia fantatra marina ny hoe
ho avy Jesosy Kristy ahoana ny fiaviany dia ny ao Matio 7:24 manazava azy. Io azagatsika raha mivelona matetika ny tantara ao Matio 7:20 fa zay no torintsika eto amin'izao fiaraha-mivavaka izao hoe ho avy Jesosy Kristy anisan'ny akarona ve zahako tadavely ety amin'izao tontolo nareo ety. Ny toko 5:20 dia manazava ny andro farany ozy izy, ny amin'ny zavatra fitarana farany mihitsy zany raha mamakytsika dia nijanona teo ny fampianaran'i Jesosy tao amin'ny toko 5:20 dia manomboka ny toko 6:20 tonga dia ny ketsi-datsy sy ny hevitra ny samborana an'i Jesosy. Tonga dia nisamborona amin'izay Jesosy dia nombona tamin'ny Azofijalina dia tantara fataony any resaka tsony izy raha tsy efa miverina tety ambonin'ny tany zany tamin'ny ara-panahy izay indray Jesosy vao notany resaka tamin'ny mpianatra fa ty toko 5:20 izay vakitsika ty no fampianarana nataon'i Jesosy farany tamin'ny mpianatra. Zay mahatonga an'ilay na ny lohateny ary dia miteny mihitsy izy hoe fitsarana farany. Taona anio dia tsy niteny tsony Jesosy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy vao niresaka tamin'ny mpianatra indray. Dia zay zany hoe zay ny hoe fitsarana farany. Jesosy zany no niresaka mihitsy mbola izy Jesosy Kristy no niresaka amin'ny mpianatra sy le olona be da be mpanaraka anazy hoe zao ny atao hoe fitsarana farany. Dia zany no tantaray zany vakitsika ny andiny volony faraka amin'ny 30 zany dia vakitsika tohizana moramora zany zay mampiny ny anaty fanamasina azy mba tsy ho lava fa araka le teny teo hoe ny tsiraray avy no mahafantatra hoe inona ny tokony bebahana amin'izay enitsika eto zany. Anaran'i Jesosy andiny faraka amin'ny 30 toko 5:20 ao Matio. Ary raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona miaraka amin'ny andiany rehetra dia hipetraka ao ambony seza fiandehanan'ny vonihany izy. Zay zany raha fantatsika tena tsara fa zay filazan'i Jesosy no miteny eto. Raha tonga amin'ny voninahiny ny zanak'olona any amin'ny Apokalipsisy dia miteny amin'ny foana izy ilay zanak'Andriamanitra, ilay zanak'ondry mipetraka amin'ny seza fiandehanana eo ankavanan'Andriamanitra ray. Amin'ny voninahina ny ipetrahan'ny zanak'olona miaraka amin'ny anjely rehetra any an-danitra any zany misy anjely koa ny fantatsika fa misy anjely ny devoly dia anjely izay mpanohitra nalefa tetỳ ambony tany fa mbola misy anjely any izay midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ireo olona masina izay efa mipetraka any. Io napetraka any amin'ny Matio any amin'ny Apokalipsy mihitsy izy mitantara fa misy ny atao hoe olona 720 izay ny fidian'Andriamanitra manokana mipetraka manodidina azy araka ny fanazavana satria sady mianatsika no miresaka ihany dia ireo zany ny taranaky Israely 12 ny taranaky Jakoba dia ny mpianatra 12 fidian'i Jesosy zay ny 720 ny olona raha tokony misy zany tsy afaka belabe ny fanazavana fa anisany fanazavana zay zany fa zay raha mazava dia tokony hoe lozika ihany koa izy fa tokony mahafantatra koa zany. Fa any an-danitra any zany miaraka amin'ny anjely rehetra ozy izy dia hipetraka ao ambony seza fiandehanan'ny voninahiny izy. Zay zany io le Jesosy Kristy ivavahantsika io any an-danitra any izy no mipetraka ary Jesosy tsy nitady fanjakana tetỳ an-tany na dia nanao fahagagana sy nanao zavatra betsaka izy samboriny jiosy izy hoe andao ianao mihitsy natao président fa Jesosy dia niala fa tsy nijanona président. Raha mpanoton'Andriamanitra mitoro filazantsara no mieritreritra anao président ny fian'ny repoblika dia tokony mieritreritsika fa Jesosy tsy nitady an'izany toeran'izany fa ny fanjakan'ny lanitra no nitorian'i Jesosy Kristy. Andiny 2:30 aminaran'i Jesosy ary hovoriana eo anatrehany ny firenena rehetra dia hanavaka azy ireo izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Firenena rehetra zany no hovoriana niza zany firenena rehetra tsika ao anatin'ny firenena koa zany dia avahana ny mpiandry ondry dia manavaka mihitsy rehefa tonga angamba mety afaka mipetraka miara-mipetraka ireo angamba rehefa tena ao anatin'ny na rehefa hovonoana moa zany na rehefa hiary mipetraka dia sarana rehefa mipetraka ao anatin'ny vala ny ondry mipetraka amin'ny toerana hafa ny osy mipetraka amin'ny toerana hafa fa rehefa asaina mino moa teo miroaka ahatra reny dia miaraka eny zareo. Azagagitsika zany raha miaraka amin'izao tontolo izao miroaka ahatra ny dikan'izany miara-mihinana ny fiainana ety amin'izao tontolo izao miara-mizaka n'izao tontolo izao fa misy amin'izao tontolo izao natao hoe ondry ary misy natao hoe osy fa amin'ny andro farany no avahana ireo. Zay zany izy misy ny ondry misy ny osy fa ho avahana ireo
ny mpiandrodro izy manafaka tsy izay fa Jesosy ny mpiandrodro any amin'ny jaona izy dia mitantara zany jaona toko fa 4 izy ny tena miteny fa ny jaona fasivy fafolo toko fafolo fa 1 fa 12 hatrany amin'ny 15 dia mitantara izy hoe izy ilay mpiandrodro dia izy zany io le hoe mpiandrodro anavaka io andiny fa tena amitelopolo amin'ny arantsosy koa ametraka ny ondry eo amin'ny akavanana izy ary ny osy kosa eo amin'ny akaviany misy dikany daholo zany hoe ny toerana akavanana ny akavia zany misy antony fa ibebaka moa tsika tsy hanazava loatra ny ten'Andriamanitra androany. Andiny fa 7 amby telopolo amin'izay ny mpanjaka dia ilaza amin'ny izay eo amin'ny akavanany hoe avia ianareo izay ny toahiny raiko mandovaly fanjakana. Ny mpanjaka zany izy le mipetraka amin'ny seza fiandenana Jesosy Kristy dia ny olona eo amin'ny akavanana zany ny ondry moa zany nataony hoe nataony natao amin'ny akavanana dia teneny hoe nitahiny ray no izy izay napetraka ny teo amin'ny akavanana mandova ny fanjakana mandova ny fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanoverana izao tontolo izao. Ireo tsara fa rehefa mamaky tsara ny ten'Andriamanitra tsika miadana izay koa zany sady fampianarana ho antsika aloha mamaky ten'Andriamanitra dia mangataka amin'ny fanahy masina dia vakina miadana fa rehefa vakina miadana dia hafa mihitsy ny fanazavana fanahy masina ho atao anatin'ny saintsika eo. Inona ny filazany azy eto? Mandova ny fanjakana izay voahomana ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Hay ilay fanjakana any an-danitra any hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao nefa naorina ho an'izay nandova azy. Io Andriamanitra nanorina izao tontolo izao, ny amin'ny Genesis izy nanorina izao tontolo izao misy mazava ny sarahany ny teo ambony rano ny lanitra sy ny tany dia napetrany tsara dia izay zany le hoe zavatra naorina tany amin'ny fanorenana izao tontolo izao. Inona amin'izay ny tenenina andiny fa 5 amby telopolo inona no ny antony nampisarahana azy. Izay zany izy sarahana izy fa maninona no sarahana dia ny antony dia izao ny tenenina. Andiny fa 5 amby telopolo amin'ny arantsosy fanaonao dia nomenareo hanina nangetaheta aho dia nampisoanareo ny vahiny aho dia nampiatranonareo tsy nanan-kitafy aho dia nampiakajonareo narary aho dia notavonareo tao an-tranomaizina aho dia novakinareo. Eo zany raha atao zany ny lista zany ny filazantsika azy ny teboka koa izy ny gasy fiteny amin'izao fotoana izao zany point manao teboka tsikelikely dia raha manao lista dia ireo zany anisan'ny lista na teboka ahafahantsika hiditra izay tenenina eo aloha mandova ny fanjakana andova ny fanjakana izay voahomana any an-danitra any dia inona ny tenenina mampisotro ny mamehanina ny noana mangetaheta dia nomena rano mampiatrano vahiny mame fitafiana ho an'ny mangatsika ohatra na ho an'ny marary dia mitsabo ary izay olona anatranomaizina dia ny mangina. Eto zany raisykely le hoe anatranomaizina anankiray mety ho fakapanahy koa zany amin'ny kristianina hoe anatranomaizina ny tenenin' Jesosy zany teo mivangina. Eto misy anankiroa ny fandraisana ny hoe tranomaizina na sy ny marary zany na le olona voafatotra ao amin'ny famaizinana ara-panahy dia vangina ny dikan'izay ahafahana io natao hoe délivrance zany izay natao hoe anatranomaizina. Fa ny tranomaizina koa dia tena hoe tranomaizina ny olona gadra noho ny fahotany ny olona matetika gadra na hoe noho ny endrikendrika koa fa ny famangina zany dia matetika hoe tsy voatery rehefa hoe mandray an' Jesosy le olona anatranomaizina any dia hoe iny fa nandray an' Jesosy dia iny fa afaka ho azy. Fa ny ataontsika dia araka le hira teo hoe mamaky fo hoe hiteny amin'ile olona any misy Jesosy dia raisy fa ho hitanao ny mahasamihafa ny olona manana an' Jesosy Kristy sy ny tsy manana azy. Izay moa zany tena tiana porosiana eto dia mamangy an'ireny olona ireny zany dia ny marary tsaboana arak'izay koa ny marary raha marary ara-panahy dia ahafahana manao délivrance raha marary tokoa dia miezaka mitsabo raha misy mety manana moa zany raha tsisy dia fantatsika fa Jesosy dia manasitrana. Dia foana koa zany torintsika Jesosy rehefa tonga be ty dia nanasitrana marary izy na ny boka ary dia ny sitranony dia ilay Jesosy koa zany tenenina angatahana mila minitsika hoe raisy Jesosy fa anasitrana anao ny amin'ny aretinao. Tsy jovavolombelona eto zany tsika fa
be da be ny fijoroana vavolombelona efa nahentsika na ny amin'ny mama Felicia ny tenako manokana dia raitro vavolombelona aminareo amin'ny fanasitrahana nataon'i Jesosy ako dia lava foana satria be da be zany ny antsoin'i Jesosy anako io aretiny io zany dia tena ny antsoin'i Jesosy anahy mihitsy tena atao naretina tsy azo tsaboana raha ny tokony misy fa rehefa nanompo ny tompo nanompo namafy voa ny asa dia adinona le aretina feziko ohatr'izay moa zany adinona le aretina fa dia hatramin'izao zany isorana ny tompo fa dia sisy ninona intsony fa ny tompo nangatahana foana ny ran'i Jesosy nangatahantsika izay ilay misotro ny ran'i Jesosy dia izy tena manasitrana io aretina io hain'i Jesosy io hitany mihitsy io be da be ny aretina sitran'i Jesosy fa tsy tamin'izany ihany fa amin'izao koa ka zany zany ibebahantsika daholo zany raha tsy mihintsika raha misalasala fa Jesosy ndraiky tsy manasitrana tsy manapaka zay mahatonga antsika misalasala tsy manao an'le asa zany le hiraka dia fotoana zao ibebahantsika fa andehanao an'ireo hiraka zay le hiraka te mamafantaboa zay meny Jesosy ireo zany teboka fantatsika fa ireo zany anisany hoe nandrano andinitra fita fitelopolo amin'narany Jesosy ary amaly azy ny marina ka hiteny hoe tompoko zany hoe le marina zany mahatsapa mihitsy zany ireo olona ireo le marina zany atika zay marina eo anatrehan'Andriamanitra zany nanao an'ireo zavatra ireo izy dia zay natao hoe marina aloha ny marina eo anatrehan'Andriamanitra koa dia fantatsika tsara ny tsy mijankajanka tsy manopy sampy tsy mangalaka tsy mandainga zany koa dia hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra fa reto marina tenen'i Jesosy reto zany anisany niteneny hoe ireo natao hoe marina ihany koa dia izy dia teny ny marina ozy izy oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina na nangetaheta ka nampisotronay ary oviana no hitanay vahiny ianao ka nampiatranonay na tsy nanan-kitafy ka nampiakajonay oviana koa no hitanay narary ianao natao an-tranomaizina ka novanginay dia amaly ny mpanjaka ka hiteny amin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tampoka zay zany dia tsara fa misy anankiroa ny valiteny zay meny Jesosy avy eo fa ifampafantatsika zany fanamasina mampafantatra an'izy eto zany amin'le marina dia inona ny tenen'i Jesosy arak'izay nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tampoka anankiray na ray ary zany hitatsika zay zany anankiray koa efa miaraka amin'i Jesosy ka nafahany dia ameny fahafahana raha ny zanaka no afaka anareo izy dia ho afaka tokoa nareo dia tsika ozy izy tsy le olona resy tsy olona mahantra foana koa fa angatao mihitsy ny tompo zay zany tena angata teneny foana zay zany eto amin'ny frera mivavaka mety mbola tsy naheno nareo fa zay foana ny teneniko fa raha mandray an'i Jesosy tsika dia tena ataoko mihitsy angatao mihitsy ny tompo zay teny ny tompo tamin'ity taona ity zay ataoko hitan'ny olona izy mahasamy hafa manompo sy ny tsy manompo anahy ary angatao mihitsy Jesosy matoa izy miteny an'izany dia angatao mihitsy izy atao hitan'ny olona Jesosy atao hitan'ny olona amin'ny fiainako ny ataoko rehetra fa manompo anao ankoatra ny endrika ivelany zany fa ny amin'ny endrika fanompoana moa zany amin'ny hoe fahamasinana sy fahamarinana zay zany tokony hitan'ny olona fa amin'ny endrika ivelany dia angatao mihitsy zay amin'ny Jesosy nazavanaiko mihitsy ianao no miteny an'izany ataoko hitan'ny olona mahasamy hafa manompo sy ny tsy manompo dia angatao amin'ny Jesosy zany finoana ihany koa zany mbola betsaka ny teny mety hisy koa ny resaka finoana ny arinany fa androany dia hoe ibebahantsika raha misalasala antsika tegna manontena tiany tompo ibebahan'ny tsirairay avy aloha ny fisalasalana indray tsika tena misalasala hoe tena mahery ve le Jesosy ibebahako tena marina ve ty Jesosy ibebahako ty sao dia manaraka olona fotsiny ahako sao dia nendrianina ny tsara amin'izao be da be tena hoe mitoro ny fitahiana ny fitahiana ty aminay misy fitahiana fa zao ndao ty ary tsy mety tsy diso zareo satria zay no zavatra hitan'ny olona hoe zay misy fitahiana zany no afantarina fa mamaly vavaka Andriamanitra ka omen'Andriamanitra ny olony mpanompony zany na matory ary azy izy zany tenin'Andriamanitra zany na matory ary dia meny tompo zany rehetra zany fa katsao aloha manjakako sy ny famarina fa dia hanampy anareo ny zavatra rehetra dia zay le izy hoe zay natao tamin'ireto rahalahy zany hoe ny rahalahy Jesosy zany voalohany aloha zany zay olona zay nandray an'i Jesosy no atao hoe rahalahy Jesosy rehefa niresaka tao hoe nitenen'ny
teny nisy olona teny ireo ny mamanao sy ny rahalanao ireo mijery koa ivelany ao. Io Jesosy hoe ny rahalahako a dia reto miaino sy manaraka reto. Zay zany ny rahalahy Jesosy a dia miaraka aminy a manaraka ny teniny a makatony teniny. Zay natao hoe rahalahy Jesosy atsika izao zany e. Zay zany tena isy hoe tsika mba teo rahalahy Jesosy tena manambady Jesosy. Fa zay a hoe zay natao hoe rahalahy na dia kely ary tsika mieritreritra kely fa hitan'ny tompo koa zany ho hitantsika zany amin'ny voninahitra Andriamanitra koa hoe manao zavatra amintsika ny tompo amin'ny raha kely. Raha misy zavatra arintsika zaraina koa ka misy olona mpanompon'Andriamanitra izay velinao kely koa dia niezaha fa ho hitan'ny tompo a izay ezaka ataony tsirairay avy zany. Araka ilay teny teo zany a tsy hijanona amin'izay foana tsika fa tena aseho mihitsy. Zay zany tena tanjona araka ny teny teo lava raha hijovavelona. Hitanareo zany hoe aty ampitan-dranomasina zao fa miainga tany amin'ny faran'izay ambany tany Madagasikara tany fa tonga aty zany mizara ny ten'Andriamanitra dia noho ny fahasavan'Andriamanitra dia izay mahatonga anazy hoe eto foana tsika mifampizara eto. Efa nanompo ny tompo hatramin'ny mbola kely fa tamin'ny fataonako tao amin'ny 70 taona teo zany tena hoe izay natao hoe amin'ny teny frantsay converti nanompo tena dia tena tao anatin'izany fanompona zany a izay no tena ezaka atao foana hoe manompo natao daholo ny ezaka fanompona rehetra na an-dalambe io a na tany ambanivohitra na kalamanjana na fiangonana na spectacle na inona natao daholo satria izay no nivelona ho iraka fa ny tena isika a dia reto zany anisany tena hoe nataon'i Jesosy hoe ireo tena atao hoe mpamonjely. Ny fitoriana mety azo atao ny fitoriana amin'ny endriny samihafa fa ny tena tanjona araka ny resantsika dia hoe ho tafiditra ao an-danitra ve nianaka ny tena anisan'ny idirana any amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ireo zany a ankoatran'le hoe raha olona manao andreo nefa olona manao foana koa zany ohatra mamono olona sy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay dia efa fantatsika efa tsy ho tafiditra raha teo. Fa reto a zay a anisany tenen'ny tompo eto. Dia izay nataon'ireo rahalahy kely indrindra ireto izy no nataonareo tampoka. Andiny faraika amby 20 ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amika anareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjely. Amen. Hitantsika efa mampieritreritra izy rehefa makina miadana dia voalohany indrindra aloha zany a asay miala taminy rehefa tsy nanao andreo zany ohatra hoe amin'ny teboka araka ny resantsika asay miala taminy a araka misy teny be da be mantsy hoe zay nefa nitory teny tamin'ny anaranao hoe zay nametra-tanana zay nandoko devoly tsy fantatrinareo izy iny a araka ny fanazavana matitoko 720 dia vakio tsara ny eo amin'ny tantarany hoe Virgile 10 adala 5 endry zany le hoe tsy fantatrinareo izy dia eto ary lazay mihitsy hoe voahozona ianareo zay voahozona mampalahelo zany mampatahotra hoe lasa voahozona mihitsy zany a raha ohatra hoe niaraka teny ihany a miaraka ny rokahatra teny ihany a kanefa sarahana satria tsy araka tsy nanao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia inona ny teneny voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjely. Io ilay tenentsika teo hoe nisy tary aloha nisy hoe anjely izay niaraka ny diran'Andriamanitra niaraka amin'ny Jesosy a dia misy koa ny anjely dia miaraka amin'ny devoly dia Lucifera izay a nitsaika haka ny toeran'Andriamanitra dia natsipy tetỳ an-tany roahana tany a dia niaraka koa ny anjely izay niaraka taminy dia mitady hevitra izy a mba hitadiavan'ny olona rehetrarehetra mba tsy hiakatra any an-danitra satria fantany ny fahatsarana any an-danitra any ka ataony izay tsekaran'ny olona any an-danitra any dia io ilay devoly a sakanany amin'ny fomba rehetrarehetra amin'ny toetra ve amin'ny fanao amin'ny fombafomba rehetra sakana ny devoly ianao a tsy hiditra any an-danitra ary inona ny mahazo anazy. Arak'izay koa zany aloha na mbola tsy nafantatra an' Jesosy tsika dia araka ny teny Jesosy eto Jesosy eto zany dia misy ny atao hoe devoly. Misy ny olona tsy mintsony hoe misy ny atao hoe devoly fa misy a ny devoly a dia misy koa ny anjely zany hoe maromaro mihitsy izy zany a no tonga eo koa zany fa tsy devoly iray ihany koa. Misy ny devoly a ary misy ny anjeliny. Dia inona le sahazan'ny devoly a? Devoly a dia any amin'ny maharitra mandrakizay ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay iny atao hoe fariafo any amin'ny afo be. Dia rehefa resahana koa ny afo be a dia betsaka koa ny olona tsy mihintsona. Jesosy nefa no miteny eto a. Tsika zany tsy hoe i Zokerika moa zany fiantsoana anahy
hoe zokerika no miteny fa misy ny hafobe fa Jesosy no miteny fa misy ny fariako any amin'ny apokalipsy rehefa nahita fahitana i Jaona dia mitantarany foana izy ny fariako sy ny any amin'ny fiainana fariafo sy ny elo any amin'ny hafobe nampifantariny fanamasina ny Jaona koa zany amin'ny apokalipsy fa Jesosy mihitsy neto no miteny hoe misy ny atao hoe fariako zay sahaza ny devoly zay maharitra mandraka zay koa misy ny olona tsy mino an'izany raha tsy mino izany tsika dia mibebaka zay le hoe fibebahana ataontsika andaontsika hibebaka fa tsy mino ny fisian'ny hafobe tsy mino ny fisian'ny devoly tsy mino ny tenin'Andriamanitra tsy mino be da be zavatra tsy minontsika na misalasala hoe tena mahery ve le Jesosy manafaka manasitrana fa zay no hibebahantsika zany araky ny teny zay tonga amintsika eto androany. Andiny faharoa amby efapolo aminaran'i Jesosy fanaonao nefa tsy mba nomenareo hanina nangetaeta aho nefa tsy mba nampisolonareo ny vahiny aho nefa tsy mba nampatranonareo tsy nitafy aho nefa tsy mba nampiakanjonareo narary sy tao an-tranomaizina aho nefa tsy mba novanginareo. Zay zany l'izy fantatsika tsara zay le teboka araky ny resantsika tealoha mitovy ihany l'izy andiny fahaefatra amby efapolo ary amaly kosa ireo hoe tompoko vina no hitanainao ny ianao na nangetaeta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay. Eto zany misy fanontaniana samy nanontany any reo zany na ny niverina ho marina eto zany ny marina sy ny atao hoe vohozina samy nanontany foana fa nahoana ary zany fa ninona moa zay no tena tsy mba nafantatra an'izany fa ninona zany tsy nitenena taminay hatramin'izay. Zay izy hoe tonga amintsika zany le teny dia tsy tokony handalo fotsiny fa tsy hoe tsaraina tsy niteny zareo tsy nafantarina anay hoe zany anie no antony mahavohozina na tsy hidirana ny fanjakan'Andriamanitra fa fantatsika izy androany dia anjarantsika koa mitantara koa araky le hoe mampafahaza-po teo tantarao amin'ny olona lazao amin'ny olona hoe zany ny antony koa tsy hidiran'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra araky le teny teo amin'izao fotoana izao dia misy ny maro ny fitaka ndao fahatiny misy ny fitahina dia arotsay ny fahafolo-karena zao ohatran'izao zao fa hitantsika eto fa tsy niteny mihitsy Jesosy hoe nandoa fahafolo-karena tenareo fa tsy nandoa ao anisan'izany tsy midika zany hoe tsy mandoa fahafolo-karena tsika na tsy manao fa ny fahafolo-karena eto dia azo atao amin'izany ny ezaka nataonao ny firelaninao nakany amin'ny figadrana ny vola laninao nanaovana nomenao sakafo na nomenao fitafiana zany natao hoe mety endrika fahafolo-karena eto fa tsy hoe nandoa fahafolo-karena zay tao amin'ny tempoly ka dia hita tsy niteny an'izany mihitsy Jesosy eto. Zany zany misy mety fampianarana azotsika amin'izany koa fa ny fahafolo-karena tsy midika hoe tsy manao tsika mety tiany tompo koa tsika anao izany fa mila fantarina tsara hoe inona ny antony ary avaiza inona marina ny atao hoe fahafolo-karena satria lasa fitaka be da be izy eo amin'izao fotoana izao ka lasa mampalahelo satria andray no hanenjehan'ny olona indray koa ny fiaraha-mivavaka sy ny fivavahana hafa koa zany be da be moa zany hitantsika ka ampianarin'ny tompontsika be da be ny fotoana zay le hoe mila maharitsika nanomboka zany tsika zao mety hoe fanombohana koa zany zao taona fahaenina amby roapolo sy roa arivo dia manomboka zao mamarana ny volana janoary dia ifampianatra eny tsika be da be ny fampianarana vidéo efa misy be da be any fa ny tsara vakina araky le teny teo dia ifampizarantsika dia amin'izay tsika ifampahery ny tanjona dia hidirantsika any an-danitra ny tsirairay avy zay ny tena tanjona. Averiko tsara kely amin'ny andiny fahaefatra amby efapolo dia tohizantsika aminaran'i Jesosy hoe ary amaly kosa ireo hoe tompoko vina no hitanainao ny ianao na nangetaeta na ny vahiny na tsy nitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay fa izy amaly azy ireo hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny iray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tampoka. Dia tsara le valiteny io ny teneniko anareo ery ambony izy miteny hoe zay tsy nataonareo tamin'ny iray amin'ireto rahalahy kely indrindra nasiana an'le hoe rahalahy Jesosy dia zay mahafantatra hoe manompo anazy manaraka ny sitrapony. Eto indray nefa tsy nasiany intsony hoe naninona tsy niteneny intsony hoe amin'le rahalahy fa amin'ilay kely indrindra. Indray zany tena zay mihitsy tsy midika hoe tsy samin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany zay mahafantatra an'i Jesosy ihany no karakaraina fa niza
dia verytsika sahirana marary gadra dia tsy mifiditsika zava-dehibe dia mitory ny filazantsara. Zay zany anakiroa zay aliteny ataon'ny tompo mitory filazantsara na amin'ny olombelona rehetra ozy izy mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mety mahafanandray an' Jesosy izy mety mino izy mety feo finoana hafa ny finoana fa ny mitory an Jesosy Kristy ilay filazantsara zay no teneniny eto arak'izay tsy nataonareo tamin'ray amin'ny reto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamin. Zay zany aliteny Jesosy daholo eo nandiny fahenina amby roapolo. Ary ireo dia hiala any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tatsika fa mifezin'i Jesosy ilay izy na veriny ihany fa misy ny fampijaliana mandrakizay io zany atao hoe kariafo dia ny marina mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Na ihany no tanjona Jesosy no miteny an'io dia taonany tsy miteny tsony. Nosambonina izy dia nombona tsy miteny tsony Jesosy fa zay miteneniny hoe ny ratsy dia hiala any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay zany mampalezana ao atsika ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay tsy ny fiainana ety an-tany ety. Angatantsika ny tompo anely voninahiny amin'ny fiainantsika ety an-tany araka ilay fampitahirizana teo hoe ho hitan'ny olona masamihafa manompo sy ny tsy manompo fa engany atsika vao tafiditra ny fanjakany lanitra dia ny fiainana mandrakizay fa tsy ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Andohalika tsika afaka hibebaka eo anatrehan'ny tompo aza mijery ny ankilanao na ny hafa manodidina fa mandolia dia eto amin'ny trehan'ny tompo araka ilay teny teo zany ny teny zaraina fa ny tsirairay avy ny tena mahafantatra hoe misalasala ve za tsy mino ve za fa Jesosy mahay zavatra manasitrana sao dia tsy variana kotsina anao zany dia anjarantsika no mibebaka eo anatrehan'ny tompo dia efa aveo tsika mangataka rano Jesosy. Atao ny rano Jesosy anadio tanteraka rehefa avy mibebaka dia rehefa vonona tsara tsika mahatsiaro tena voavela eto fa dia hitsangantsika aveo ho samy tsika handray ny hery sy ny fahefana androaka ny asan'ny devoly koa. Mila roana ny devoly hitsika zany teo fa misy ny devoly ary ny devoly dia tsy vonoana fa mila fantarina koa zany Jesosy tsy niteny mihitsy hoe vonoana ny devoly dia maty tanteraka fa roahana ny devoly. Avoaka roahana any amin'ny farimy rehetra fa any amin'ny désert any amin'ny efitra ka ohatra izy hoe rehefa androahana ozy izy le devoly ka lasa tamin'ilay olona dia hitany fa nadidio tao ka tsy nasininina zany hoe angataka fanamasina koa tsika aveo rehefa tsy nisininina tao dia raha anankiray izy noroahana tao dia hitondra fito izy. Raha roa izany noroahana tao dia efatra folo zany ny farana izy dia ho ratsy kokoa no teo aloha. Ka zay izy rehefa tena mandray an Jesosy zay mahatonga mihitsy hoe le olona nandray an Jesosy ka niembotra mafimafy ny fanavotana azy satria le devoly zany dia tena zay mihitsy ny tanjony izy sy ny anjely ny maromaro izy dia ny tanjony dia tsy nidio antsika any amin'ny fanjakany lanitra ka andeha andohalika tsika hibebaka dia ifony ao anatrehan'ny tompo dia arak'izay zany ny bebady. Vavatsika tompo fa ny andohalika hibebaka ao anatrehan'ny tompo. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy tompo fanahy masina, dia zahay manesy tena mandohalika sy mifono eto anatrehanao arak'izany teninao zany tompo. Tsisy manao marina tokoa zay na dia iray ary nefa rehefa tonga koa ny teninao dia mampafantatra anay fa tsy navita inino zay tompo ny amin'ny fanompoana sy ny fanarahana anao dia tianay ihany nataonay fa tsy ny sitraponao ka dia mifona tompo mpona aminao ny amin'ny tsy fahaizanay manompo mikarakara manohana ireo sahirana tsy mahay manao ny asanao koa zay satria maniraka anay ianao ho any an-tranomaizina aza hitory ampafantatra anao ary hamangy ny marary anasitrana ianao Jesosy ny tena manasitrana fa zay dia fitaovana fotsiny ihany ka mifono zay raha mpisalasalana mifono zay raha tsy mino koa satria dia anday na ny aretina misy aminay ary tsy nonay fa manasitrana ianao ka dia zany ifonanay aminao daholo zany Jesosy mamondrafo aminay mamela hery fa io zay oeko zay Jesosy tsy toetra tsony koa amin'ny toerana misy anay fa mba ho hitanay ny voninahitra ao Jesosy raha ny zanaka anao afaka anareo izy ianao dia tena ho afaka tokoa ianareo ka dia atao matoko zany zay Jesosy ho hitanay ho hitan'ny olona fa velona ilay Andriamanitra ivavahanay mahely masina ary zay dia anatena fa iona aminao any an-danitra any
entoko zay mba tsy ho isany zay osy na teo ankavia ka ho any amin'ny farimy rehetra afy ny fanahinay indrindra fa mba eona aminao any an-danitra any ny tanjona tokoa Jesosy dia niaraka aminao any an-danitra any amin'ny fiainana mandrakizay zay homaninao anay dia mifono aminao zay raha ny fijerinay dia masonay Jesosy ny masoko no mijery zao tontolo zao mitsiry ritra mijery ny zavatra misy koa dia feno vakiviana mijery ny fahantrana mijery ny fahasahiranana dia totra tsy mierikerika ka dia hifonana aminao ny maso diovy amin'ny ranao soa ny masoko ny masonay tsiraray avy mba hiratra tahaka ny nampiratinao Jesosy ilay fanahinao masina nampahiratinao ilay zatovolahy mpanompon'ny Elisa mpiaraka amin'ny Elisa dia nihiratra izy Jesosy ka nahita fa ny miaramila miaraka amin'ny Elisa izay kalesy afo sy miaramila afo dia lebetsaka noho ny fahavalo atao mahita izany zay Jesosy manomboka izao ka dia hijery anao amin'ny helinao ny fahefanao tahaka izany koa ny sofinay mihaino ny zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao ety ny fanaratsiana ny fanenjehana ary indrindra izany zavatra miseho fa ianao dia tsy misy ianao dia Andriamanitra mitovy amin'ny Andriamanitra rehetra izany no helinay koa fa ianao no Andriamanitra ianao tokoa ny tompon'izao rehetra izao na aron'izao rehetra izao tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ amin'ny tany ka dia ianao tompo no ivavahanay ataovy maheno zay ny teninao koa ny filazantsara ary anambary izany Jesosy dia diovy amin'ny ranao soa ny sofinay mba hadio tahaka izany koa ny lelanay ny molotray ny vavanay mba tsy teniteny foana fa mba tena hijoro ny ampafantatra ny marina ampafantatra anao Jesosy Kristy ka raha nisy fiteny nisy teny tafahoatra na tsy ampy koa ary ny amin'ny voateninay ny lelanay koa dia mibetibety foana ny amin'ny tsy finoana ny amin'ny salasalana dia hifonana aminao diovy amin'ny ranao soa ny lelanay ny molotray ny vavanay tsiraray avy tahaka izany ny tondranay koa Jesosy ny tanana ianao maniraka anay mamafaza vozy ianao kanefa izay dia tsy miasa tsy mihetsika dia indray koa ny tananay araka ny teny teo dia misy ny devoly mamatotra mihitsy mamatotra ny tanana ka dia hifonana aminao raha ny tananay tsy mahay miasa mamafy vo ao anao fa ampio zay Jesosy hiasa ho anao ny amin'ny tananay dia iseho ny voninahitra ao amin'ny manomboko izao mba ny tananay hiasa ho anao sasao amin'ny ranao soa ny tananay ny tongotray koa Jesosy izay variana tsy mijoro akory ary tsy mandeha satria ianao maniraka anay nitory filazantsara miasa ozy ianao kanefa izay dia tsy mihetsika fa variana ka dia mifono aminao zay diovy ny tongotray sasao ny ranao soa ny tongotray tsiraray avy niza eran-tany izay mihena anao ankehitriny dia afao ary ny zanaka no afaka anareo izy ianao dia ho afaka tokoa nareo ka dia sasao amin'ny ranao soa zay dio zay ho afakely koa sasao afam-pahotana dia entinay aminao koa ny tenanay ny fanahinay indrindra ny fonay Jesosy misotro ny ranao zay Jesosy sotroko ny ranao satria dia ranao teo amin'ny azo fijaliana narotsaka ao ampy manadio sy manavao anay ka dia sotronay ny ranao ara-panahy sotro ny ranao Jesosy satria ny ranao dia anadio ny ao anatiko rehetra anadio ny taovako manontolo ka dia misotro ny ranao Jesosy mandoro ihany koa mandoro izay tsy anao rehetra inona endrika aretina inona valana aretina tsy mikaretina ao anatin'ny tenako amin'ny ankonako amin'ny izao mpanompon'Andriamanitra rehetra izao dia dorana amin'ny rano Jesosy foanana amin'ny ranao Jesosy dia misaotra amin'ny ranao manadio manova ny fisainanay eny Jesosy ianao tokoa amindra fo ilay fonao tokoa nafindranao aminay esorinao ilay fo vato miala ny fo vato rehetra fa ny fonofo ny fonao ilay fonofo no hitepo ary ilay ranao no koriana ao anatinay manomboka izao ka dia hitondra fanavaozan-tsaina hiavao tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao izy ianao fa tena hiavao amin'ny fanavaozana ny saina ka dia misaotra manova ny fisainanay manova ny fombanay ny fiteny ny finoanako mba toky anao hatramin'ny farany sy ino anao tompo dia misaotra manadio misaotra amin'ny ranao soa manadio misaotra mamela heloko anay ianao no tena mamela heloko tsy noho ny fahatsaranay fa noho ny famindraponao ianao no tena nanolotra ny tenanao teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena ho fanavotana ny izao tontolo izao na zay koa Jesosy dia natsonao ho isany ho anao ka dia misaotra amin'ny famindrapo ka izany no asahinay Jesosy satria mahatsiaro ary mihitsy efa voavela heloko dia ho sasa hitsangana zay Jesosy hitsangana
raha mbola tsy mino tsika, raha mbola misalasala dia afaka mbola mijanona mandoafika fa mienoy ny fandroana devoly fa raha fa mino tsika mandray ny hery, mandray ny fahefana, raisitsika ny hery fahefana roainy devoly izy dia andositra anareo izy dia hitsangana tsika koa mandoaka ny devoly, andoaka ny asan'ny maizina izay manakana fisehoan'ny marina ny tena ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta no andoahana ny devoly sy ny Satana, ny Losifera sy ny bolongany, ina amin'ny anaran'i Jesosy ho any amin'ny farimy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta, mivoakanareo Satana, miala ny devoly, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta, miala ny Satana, mivoaka ny devoly any amin'ny farimy rehetra. Tiana ketsana fahefanareo Satana, tiana ketsana fahefana ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra fa didina amin'ny anaran'i Jesosy fa any amin'ny farimy rehetra fa inona fiketsan'ny Satana, ny Beelzebub, ny Losifera rehetra, ny devoly ny menarana ela, menarana tranainy, ny dragona tapatapahana, atorana atsika ny andavakinelo, atsika ny farimy rehetra fa ny Satana sy ny devoly, tiana ketsana fahefanareo Satana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farimy rehetra ny devoly Satana, devoly fampianterehana, devoly fisalasalana, miendrika fisalasalana rehetra, tsy hainona sy inona ny herin'Andriamanitra, ny herin'i Jesosy, ianao Jesosy ilay mipetraka amin'ny seza fiandrainanao, teneninao zany ka dia fanana ny anaran'i Jesosy ny tsy finoana, ny fisalasalana, roahana ao anatin'ny fosy, ao anatin'ny saina, ao anatin'ny fanahy, devoly fisalasalana, fieritkerehana rehetra, ny devoly mitondra tahotra koa, ny tahotra, inona endrika tahotra, ao anatin'ny fo, ao anatin'ny saina, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny tahotra, ny fanahina amin'izao fiainana izao, fanana fidina tena ketsana fahefana amin'ny saina sy amin'ny fanahinay, ny asan'ny devoly Satana, devoly ny fanenjehana, inona endrika fanenjehana, devoly ny fanaratsiana, devoly ny fankahalana, roahako amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ny fampenako, tanjaka amin'ny vady aman-janako, amin'ny ankonako, tanjaka amin'ny mpanompo ny tsirairay avy amin'izao asan'Andriamanitra izao, inona fanenjehana, fanaratsiana, fanakorontanana, didina amin'ny anaran'i Jesosy, devoly ny fampisarahana, devoly ny fanakorontanana, fampiaimorana, devoly mampiepitra, tsy ahitana ny voninahitran'Andriamanitra, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farimy rehetra, ny sakana rehetra, inona endrika sakana, mitondra fahantrana, mitondra fahoriana, mitondra alahelo, devoly ny alahelo, roahana amin'ny anaran'i Jesosy ny alahelo, devoly ny tahotra, ny fankalanako, devoly inona endrika fankalana anatin'ny fo, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tehana amin'ny anaran'i Jesosy, didina amin'ny anaran'i Jesosy ny rahan'i Jesosy mandoro, ary ilay afon'ny fanahy-masina koa dia efa mandoro, roahana amin'ny anaran'i Jesosy tsy anakely ao anatin'ny fo sy ny sainy tsirairay avy ny fanahy, ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly, efa resinareo Satana, efa resiny devoly rehetra any amin'ny farimy rehetra ny sazan'ny Satana, tsy anaketsana fahefana, tsy hanjaka ao fonay, tsy hanjaka amin'ny fanahynay tsirairay avy, inona endrika taon'ny Satana, ny devoly fampisaviana, ny fampisaviana sy ny fampisavy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, ny zazavavindrano, ny kalandoro, ny endrika fangalarana taon'ny kalandoro, ny zazavavindrano, mangalatra sy mpamitaka, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, ny devoly ny fanompotsafy rehetra, amin'ny endrika samihafa, ny ozona, ny lainga, ny fitaka nataon'ny Satana, fanana amin'ny anaran'i Jesosy, tapatapahana, vavana amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny farimy rehetra, tanjaka amin'ny tenako, tanjaka amin'ny fiainako, ny asan'ny devoly Satana, mianareo Satana, ny fahalemena rehetra, devoly ny fijangajangana, devoly ny fanotahana, devoly ny fitaka, devoly ny fanompotsafy, devoly ny lainga, ny endrika lainga, ny alatra, fangalarana, ny kolokolo, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, tanjaka amin'ny tenako, tanjaka amin'ny fiainanay, tanjaka amin'ny olonao tsirairay avy, ary tsy hanjaka amin'ny asanao Jesosy, ny endrika famitahana rehetra, raha an'i Jesosy andrakotra, raha an'i Jesosy mandrakotra, raha an'i Jesosy manadio, angataony raha an'i Jesosy anadio, mandrakotra ny tenantsika tsirairay avy, fanahy amin'ranao Jesosy, ny tokantrano, ny fanananay, ny fananako rehetra, ny tenako, ny ankonako, ny vady aman-janaka, ny asanao Jesosy, rakofana amin'ny raha an'i Jesosy, raha an'i Jesosy mandrakotra, raha an'i Jesosy manadio, raha an'i Jesosy manavao, dia misaotra amin'ny ranao manadio, misaotra amin'ny ranao manavao, raha an'i Jesosy, raha an'i Jesosy manadio, ranao manasikana, misaotra amin'ny famindrafo, misaotra amin'ny famelan-keloka, dia hiverina andohalitsika, hiverina andohalitsika rehetra, zao tsika andohalika angataka amin'ny fanahy masina, efa noroahana teo ny devoly, lasina ny asan'ny maizina, dia angatao ny fanahy masina, toetra ao anatintsika, fa ilay fanahy masina ny tena mameno, ny fo amam-panahintsika, dia hiverina andohalitsika tompoko, zao tsika andohalika,
androalika isika rehetra angataka ny fanamasina. Androalika isika minaran'i Jesosy eny Jesosy Kristy tompoko fanamasina misaotra satria ianao tokoa no mandroaka ny asany maizy ny farisy izany teneninao teo fa any amin'ny faria afo maharitra mandrakizay ny fahazan'ny Baiboly fa ianao kosa dia mitarika anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia feno ianao ilay fanamasina. Ianao ilay fanamasina ameny fonay ameny ny sainay fanahinay ilay fanahy fahazavana fahazava-tsaina manolotsaina manolotra fahendrena mame fahendrena ilay fanahy misolo vava ianao no misolo vava ianao mampianatra anay ny sitraponao ilay fanahy masina ilay fanahy famarinana mame anay ny manamarina anay manafaka anay ianao ilay fanahy masina mame anay manolotsaina fanahy fatakarana ilay fanahy fiton'Andriamanitra taridalana fanahy fanazava manazava anay misolo vava taridalana manomboka izao ianao dia ianao ny toetra anatin'ny fonay sy ny fanahinay ny tenanay manontolo fa dia misaotra fanahy masina mitondra anay amin'ny famasinana mitondra anay amin'ny famarinana mitondra anay amin'ny fahatsarana rehetra ahafahanay mijoro andeha Jesosy hitoro ny filazantsara hamafy ny fo tsara amin'ny olona rehetra dia misaotra tompo ny amin'ny fotoana efa nionanay taminao teo ianao mbola hiasa koa ampitomponao amin'ny sitraponao rehetra ny amin'ny toeran'izao fotoana izao dia masino amarino mandrakariva ny asanao misaotra fanahy masina mameno anay mandrakariva misaotra fa ianao rehefa eo aminay mandrakariva ianao ary ao anatinay dia misaotra ianao rehefa tia hatramin'ny farany voninahitra ho anao reriany ny dera sy ny aja ho anao reriany ary Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia, alleluia. Amen. Tena mipetraka amin'ny fotoana efa ny mamafentikana ny fotoana ny amin'ny Amen. Alleluia. Maheno nareo. Amen. Misaotra tompoko. Ie, maheno tompoko. Alleluia. Misaotra Jesosy, misaotra ny Zokerika. Dia faly miarabanareo eran-tany amin'ny anaran'i Jesosy tompotompoko. Alleluia, alleluia, alleluia. Zava-baovao lehibe no miseho an'io satria niova zany ny fandaharam-potoanantsika eto. Mialatsiny fa fariparina kely ny feoko. Niova zany ny fandaharam-potoanantsika eto satria isaky ny sabata dia indroa no fandaharam-potoana zany teo aloha. Zany hoe ny sabata atoandro miaraka amin'ny anatin'ny WhatsApp dia ny sabata alina miaraka amin'ny eran-tany. Dia ny fanahy masina no nanoro hevitra zany ka isaorana azy dia izay no mahatonga ny hoe anio tonga dia ampiarahana daholo zany isika rehetra zany isaorana tompo satria izy no manolo-tsaina amin'izay tonga dia efa afaka tsika rehetra miara-mivavaka toy izao. Dia izao zany no anaovantsika anazy ka raha misy ny tsy fetezany kely dia ilana tsiny tompo satria za tsy mahay firy momba ny amin'ny telefôna fa miezaka zay mbô haiko zany. Amen. Alleluia. Soratsika ny tompo satria fa avy nibebaka isika teo nahazo ny ten'Andriamanitra zay nety Zokerika momba ny amin'ny ny osy sy ny ondry. Engany isika mba tena ondry n'Andriamanitra tokoa. Mba tena ondry isika mba ho tafiditra ny lanitra satria tena miavaka mihitsy ny ondry sy ny osy, miavaka reo. Tena tsy afaka hoe ity atao saritsary ny atao hoe ondry, ity atao hoe saritsary ny atao hoe osy. Tsy maintsy miavaka ireo. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mahatsapa tsara mihitsy hoe ondry ve tsika. Engany antsika ondry Jesosy. Engany antsika ondry Jesosy satria ho tafiditra lanitra. Jesosy ilay zanak'ondry dia izy ilay mitondra antsika ary mikarakara antsika. Amen. Hivavaka aloha isika alohany andraisantsika ten'Andriamanitra ampahaizan'ny tompo antsika tsiraray avy. Hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao. Misaotra Jesosy satria mbola afaka izahay hianatra ny teninao
dia fianarana Jesosy ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Satria Jesosy amin'izao vaninandro farany izao Jesosy dia tsy tia ota mihitsy ianao, ary ianao dia Andriamanitra tsy tia ota hatramin'izay. Fa tianao ny zanakao Tompo tena iaina tanteraka amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana anatiny sy ivelany. Ka mangataka aminao Jesosy hamasino izay tsiraray avy, sokafo ny masom-panahy tsiraray avy, tena andraisanay teny avy aminao. Oka ianao fanahy masina indray ny contrôle ny tenako, ampiteny ahy satria anao ny asa, za dia piasa kely sy bitika. Ka mangataka aminao fanahy masina, ampenaro izay tsiraray avy eran-tany, na oviana Tompo no enony zanakao izao fotoam-bavaka izao, dia oka ianao ampianatra, ampifoa ny zanakao eran-tany, satria Andriamanitra velona ianao, ary mbola miantso anay ianao mba ho masina izay satria masina ianao. Ka raha tsy manam-pahamasinana izay Tompo dia tsy ho tafiditra ny lanitra, na dia andeha hivavaka foana Jesosy any amin'ny fiangonana, na andeha hivavaka foana Jesosy naiza naiza, dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy raha ohatra tsy manam-pahamasinana. Ka ampenaro izay ny teninao mba tena iainanay, pratikenay amin'ny fiainanay, ka sokafo ny masom-panahy tsiraray avy, raisy ny contrôlanay tsiraray avy, satria Andriamanitra masina sy mahery ianao. Ka misaotra Tompo amin'ny anaranao ny angatana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen, amen. Alleluia. Misaotra ny Tompo zany isika, dia mbola mamerina koa fiarabana ho anareo tsiraray avy eran-tany zany ary anareo koa anatin'ny WhatsApp amin'izao andro sabata mahafinaritra nomeny Tompo izao. Nahoana moa isika no mivavaka ny sabata? Satria ny sabata dia andro mihitsy nasain'ny Tompo hoe fitsaharana, andro ivavahana izany. Dia io no arahantsika. Zay teo aloha, zay menada, dia samy mivavaka tamin'ny hoe fiangonana fifoazana. Izy fiangonana hafa ny ivavahany, na fiangonana hafa dia samy nivavaka andro alahady. Dia ny Tompo mihitsy no nampafantatra taty aoriana hoe le sabata io anaty didi folo io dia tsy maintsy arahana io. Tsy maintsy arahantsika zany io zay mahatonga antsika vavaka ny sabata, satria ny andro alahady dia novain'olona io, novain'olona dia io ny vavahan'olona, fa tsika ny andro sabata izany. Ny teny izay nomeny fanahy masina antsika anio dia manambara zany ny amin'ny hoe ny Tompo mahafantatra antsika, mahafantatra antsika ny Tompo, fantany isika. Ao amin'ny Salamo 7:30 io teny io dia tamin'ny izahako mbola tanora izany no nomeny fanahy masina io teny. Tsy fantatra akory tamin'izany fa mbola teny aho ny adaladala teny foana, dia tsy fantatro mihitsy io teny io hoe efa nampafantatra zany Jesosy fa eo Jesosy, teo foana izy, teo foana ny Tompo. Isika tsiraray avy zao na andehandeha teny rehetra teny, ary ndraindray tsika hoe mivavaka nefa tsy mahafantatra tena hoe inona moa ilay mivavaka. Ay zany Jesosy eo izy miandry antsika mba hiverenantsika mivavaka marina tokoa. Amen, amen. Ovakintsika le Salamo 7:30, dia ny fanahy masina no anazava azy dia misy verset mifandray zany anazavana ihany koa zany momba an'io zany. Salamo 7:30 eto dia araka ny nambara zokeriko teo sady fampianarana zany eto zany ary koa zany fampaherezana koa zany anapiko anazy, satria isika zany samy mianatra foana sika. Eto amin'ny ho avy Jesosy dia tsy manao mihitsy hoe ianao, ho anao teny, ho anao ny teny, ho anao zay miaino. Ny eto amin'ny ho avy Jesosy dia enao zay manambara aloha, izany hoe enao zay mitondra ny tenin'Andriamanitra. Amen. Enao aloha no ambarany Tompo amin'ilay teny zay vao ny olona, zany hoe tsy afaka hanondro olona zany isika fa amboarin'ny Tompo avokoa. Zay zany le izy. Satria ohatra ka hoe enao ohatr'izao, enao ohatr'izao, tsika ane mbola ho tsarainy, mbola ho tsarainy tsika. Zay ny tena hoe hitandremana mafy satria ny Tompo izy no mpitsara zany, izy zany no Andriamanitra no hitsarantsika. Ho avy Jesosy amin'ny fitsarana, dia isika na mpitondra fivavahana isika, niza io,
miteny amin'ny rantany mihitsy ahako. Na izy ianao ato mandalo ato amin'ny avy Jesosy mpitondra fivavahana naiza misy ianao. Misy nareo ato mpitondra fivavahana amin'ny toeran-kafa. Naiza misy ianao dia oka ho tsapantsika fa isika aloha no anadinan'Andriamanitra anteny izay avoaka vavantsika. Hoe mendrika ve isika tondra le teny sa mbola manao an'ilay ratsy? Zay zany le izy. Sa le teny ambarantsika ny olona ho voavonjy fa antsika ho velany amin'ny elo. Zava-doza anie zany tompoko. Misy mpitondra fivavahana maro any amin'ny elo a. Misy mpivavaka maro any amin'ny elo. Misy zany. Misy izany. Ka mila antsika tena hoe mitandrina satria ny teny izay ambara eto dia an'Andriamanitra ny teny. Anovany antsika ny teny dia mankatoa azy isika. Kanefa kosa raha miteny ny mpitondra fivavahana, raha miteny zao eto hoe aza mijangajanga intsony, dia efa tsy manao azany, matombo teny aza mijangajanga ianao. Dia zany hoe mbola mijangajanga zany le olona ambara zany. Fa raha zavatra tsy ataonao dia tena hoe miteny hoe aza mijangajanga intsony. Tsy hoe kory hoe tsy teny zany ianao hoe okantsika tsy jangajanga. Fa rehefa tena hoe tsy manao azany intsony ianao dia masainao miteny hoe miala amin'ny fijangajangana, miala amin'ny fanompontsampy. Efa nanao témoignage ako, maro ny témoignage ary tamin'ny fotoana tamin'ny lasa koa tao anatin'ny groupe WhatsApp dia niteny mombany amin'ny fanompontsampy zany. Izay niainako teo aloha ihany koa tao anatin'ny tsy fahalalana dia teo ihany koa tao anatin'ny fahalalana. Fa tena hoe mila miala amin'io zany tsika gasy satria io no tena mamatotra ny Madagasikara. Io no mamatotra ny Madagasikara. Ka mila tsika miala amin'io satria ny tompo dia be fitiavana ary miandry antsika tsiraray avy izy. Horaisintsika ny Salamo 7:30. Ny Salamo dia firana sy vavaka ary koa zany zay no mahatonga anazy hoe tsy atao hoe toko fa atao hoe Salamo fa 7:30. Dia ho vakiako manontolo zany izy io dia ho azavaiko araka ny sitrapony fanahy masina rehefa avy eo. Vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titre ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao hoe Tompo ianao dia mahalala ay tsara. Ho an'ny mpivety hira Salamo nataon'i Davida. Andiny voalohany. Miangavy ianao ako iainy tsara ho anareo eran-tany mihitsy zany rehefa mamaky tenin'Andriamanitra isika dia oka ho tsapantsika hoe ny tompo anie no miteny zany eo mampafantatra antsika. Satria marobe ny olona mamaky teny sy mihaino tenin'Andriamanitra dia ohatrany hoe variana tsy ao akory lesana nefa ny tena tenin'Andriamanitra ho antsika le izy. Dia tena hoe tonga dia hiaino sahady le teny hoe ho ahy zany na hoe mitandrina ny tiako. Dia hitanao fa androso ara-panahy ianao. Tena androso ara-panahy ianao. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Andiny voalohany. Tompo efa nandinika ay ianao ka mahalala ay. Ianao no mahalala ay na mipetraka ao na mitsangana. Sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika aho na mandeha na mandry. Ary fantatrao tsara ny aleako rehetra. Fa indro tompo tsy mbola eo amin'ny lelako akory ny teny dia efa fantatrao izy rehetra. Manodidina ay ao aorinako sy eo alohako ianao. Ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga loatra izany. Eny, avo loatra ka tsy takatro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy ho eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra zaho dia any ianao. Na dia manao ny fitoerany maty ho fandriako aza aho dia indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina mba honina any am-parany ranomasina zaho dia mbola ety ny tananao ihany aho, na dia any aza ary azony ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy aho aza hoe aoka ny maizina anarona ay, ary aoka ny mazava manodidina ay ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina aza dia tsy mahamaizina aminao.
fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola ahy tao akibony reniko ianao. Mideranao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny fomba nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanaiko marimarina izany. Tsy niafina taminao ny momba ny tenako, fony natao tao amin'ny miafina aho, ka noforoninao hisendrika tany ambanin'ny tany. Efa nahita ahy ny masonao, na dia fony tsy mbola nisy endrika akory aza aho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony mbola tsy nisy na dia iray akory aza. Endre tsy takatry ny saiko ny hevitrao, Andriamanitra. Akory ny amaroany isany, raha nisa azy aho dia maro lavitra noho ny fasika ny isany. Raha mifoa aho dia mbola eo aminao ihany, ary inganao mihitsy anie ny ratsy fanay, Andriamanitra. Miala amiko ianareo mpandatsa-drà, manonona anao hoeto mamitaka izy. Eny, ny fahavalonao dia manonona anao foana. Tsy hankahala izay mankala anao va aho, Tompo, ary horikoriko amin'izay mitsangana hanohitra anao. Tena alako marina tokoa ireny fahavaloko ireny. Dinio aho, Andriamanitra, ary fantaro ny foko. Zaho toetra aho, ary fantaro ny eritreritro. Zaho na misy lalana mety ahitan-doza ato anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Alleluia. Tsara be le tenin'Andriamanitra. Io salamo io zany araka teneniko teo dia hatramin'ny fahatanorako dia nampahafantarin'ny Tompo ahy zany io. Mety ho anao ihany koa io fa tsy tsapanao, satria manambara ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany ny teny. Mety handinika ny tenanao ianao ary an'ito teny ito an'io zany, satria ho antsika zany io salamo 139 io. Mety anao hatramin'ny fahazazanao fa tsy tsapanao. Hoeninao le teny dia ianao no mahatsapa hoe aiza ho aiza tokoa no atsapako hoe tena hoe ho ako lay teny. Ho raisintsika ny verset dia azavain'ny fanahy masina ny teny. Eo amin'ny andininy voalohany aloha isika dia midina arak'izay tiany fanahy masina. Andiny voalohany, ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa mamaky teny tsika zany dia miteny foana hoe ovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, satria azy ny teny, mba tsy hidiran'ny fahavalo mifandrika zany, satria fahavalo dia tena hoe fetsy be. Dia tao amin'ny anaran'ny Tompo zany ny teny, satria azy ny teny. Dia amin'ny farany dia hoe amen, mba ahatanteraka zany lay teny, satria ten'Andriamanitra hoe tout est accompli, ahatanteraka zany lay teny, ho tanteraka tokoa anie izany. Andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tompo, efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ahy, na mipetraka aho na mitsangana, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Alleluia. Hatreo aloha zany tsika izao. Eto zany dia isika mieritreritra indraindray hoe ny Tompo ka tsy mandinika antsika. Ny Tompo zany mahita antsika ny Tompo. Oka tsika tsapan'izay. Oka tsika ahafantatra tsara Tompo fa Jesosy dia mijery antsika zanak'olombelona. Tsisy miafina eo aminy. Na inona nataontsika sy ho ataontsika dia misy maso mijery isika avy eny an-danitra. Amen. Amen. Ary koa misy maso mijery koa tsika ny fahavalo izay miandrika endri-tohina antsika azafady, izay miandrika endri-tohina antsika eto ambony ity tany ity. Efa nitoro teny teto indray-pandeha nanao video hoe ny fahavalo isa-tana sy ny firongony dia ity tany ity no biraony, ity tany ity no toeram-piasany ity tany anantsika ity, satria mitady nofo potehana izy angalana ny fanahintsika, satria nazeran'Andriamanitra avy any an-danitra izy
i Lucifer, Satana, Belzebub, telo zay iray ireo telo fa iray koa satria mangala tahaka an'Andriamanitra mantsy izy. Lehibe anankitelo zany izy ireo. Nisy olana atao délivrance de le olana atao délivrance tsy indray-pandefa fa indro tany hoany olana atao délivrance de le lehibe any telo mihitsy ny ao anatin'ilay olona. Tamin'ny voalohany aloha za gaga tamin'ny voalohany satria zavatra tsy tsapako zany le izy satria ampahafantariny fanahy masina. Antanina le olona hoe le fanao hoe izy anao ny ao de miteny izy hoe izy telo izy lohany anankitelo zany izy io satria mangala tahaka an'Andriamanitra izy dia Lucifer, Belzebuba, Satana samy manana ny asany ireo ary izy koa manana an'ilay olona 420 manana koa izy ka mila mitandrina isika satria ety no fitoeram-piasany ity tany ity fitoeram-piasany. Mitady fanahy izy hostominy any amin'ny elo ary tsika mandehandeha ny ivelany eny rehefa mandeha voaka tsika de oko fatatsika fa feno fanahy ratsy marobe erany tany, feno fanahy ratsy marobe erany tany fa tsy hita maso moa le izy fa ny tompo no manome famezam-pahasoavana ahitana maso zany. Misy maro mana famezam-pahasoavana mahita maso ny fanahy ratsy sorantsika ny tompo izany satria mampiambina atsika zany Jesosy. De zay no hoe ny fahavalontsika dia mijery koa zany izy, miainy koa zany izy ka mila mitandrina isika. Ny tompo zany mandinika atsika zany ny tompo. Andiny voalohany hoe tompo na raha Jesosy tompo efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ahy na mipetraka ao na mitsangana sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Amen. Eto zany de ny tompo zany izy zany no mandinika antsika. Ao amin'ny bokiny Jeremia 7:10 andiny 10. Misy azonao koa raisina fandray amin'ny teny io zany. Jeremia 7:10 andiny 10. Ny tompo zany mahalala antsika tsara zany ny tompo. Hoy zany Davida eto mahalala antsika tsara ny tompo teneniny hoe efa nandinika ahy ianao zany teneny Davida. Nandinika ahy ianao. Ndao jerentsika le ry amin'ny Jeremia 7:10 bokon'ny Jeremia dia any rindrina any bokon'ny Jeremia. Afaka mandray note fotsiny anao satria bebe any verset omeko raha tsy afaka manaraka firy anatin'ny baiboly fa raha ingana mijery moa ianao dia mijereva le baiboly satria raha ohatra tsy ohatra ka hoe iandry anareo hoe hita le verset zay vao anotsany de manjary ho lasa taraiky be tsika fa afaka mandray note sahady ianao dia mijery an'ilay ten'Andriamanitra malalaka rehefa avy eo. Jeremia 7:10 eo amin'ny andiny 10. De hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Izao tompo no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Amen. Alleluia, alleluia. Hitanareo zany. Izy zany no mpandinika ny fo. Zay le teneny Davida ato hoe safady kely fa misy tapaka fa misy olamiantso masy de mialatsiny. Zay le teneny Davida ato hoe tompo efa nandinika ahy ianao ka mahalala ahy. Amen. Zay le izy. Fantatra Davida tsara fa ny tompo no mandinika ny fontsika zany. Tsika zany zao de mahafantatra tsara hoe ny fontsika iny Jesosy mahafantatra ny ao Fantanio. Ary koa ambarany hoe sy mpamantatra ny vo. Mahafantatra ny vontsika izy zany. Fantantsara zany io. Dia tizako ny teny atao amin'ny Salamo 1:2. Ianao no mahalala ahy na mipetraka ao na mitsangana sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Amen. Mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Zany hoe ny tompo zany na mbola tsy misaina akory isika de efa fantanio. Zay no mahatonga miteny hoe mila tsika mitandrina fisainatsika zany satria tompo mahalala ny saintsika. Zay le anatin'ny ten'Andriamanitra hoe avao anatin'ny fo no ivoahany sain-dratsy fa tonga teto ny ten'Andriamanitra momba zay.
avy ao anatin'ny fony voanisain-dratsy fantatry ny tompo io dia mila mitandrina isika. Dia andiny fahatelo, voadinikao aho na mandeha na mandry ary fantatrao tsara ny aleako rehetra. Andiny fahaefatra, fa indro tompo tsy mbola eo amin'ny lelako akory ny teny dia efa fantatrao izy rehetra. Aleluia, aleluia, amen. Tanareo zany na mbola tsy miteny isika dia fantatry ny tompo izany. Efa fantatry ny tompo izany. Eto dia matsiaro tamin'ny tompo ny teny tamin'ny mpanompo kely anankiray ao amin'ny toby. Misy mpaminany vavy kely anankiray ao zay mianaka zany no mpaminan'ny tompo eto amin'ny hoavy Jesosy dia ny teny taminazy ny tompo indray mpandeha tadidiko teto momba le hoe fantatry ny tompo zany ny tompo ny vavaka antsika zany. Tompo misy teny zany taminazy hoe ny tompo zany vavaka antsika rehetra. Amen. Enio aza manahy zany ianao. Ny tompo zany ny vavaka antsika rehetra ka aza manahy ianao. Hitan'io ary enio. Rehefa ao aminy nefa ny isika, rehefa ao aminy isika, satria ny tompo dia tsy mihaino ny mpanota, fa rehefa ao aminy isika dia mihaino ny vavaka antsika ny tompo. Ho hitantsika eo ato amin'ny bokin'ny Salamity any ho hitantsika eo aiza ho aiza moa ny olona ratsy fanahy, satria eto zany Davida miteny ny olona tsara fanahy eto ndraindrayntsika miahotra hoe miteny hoe marina za. Ndray andro zokerika efa niteny momba zay teny zay na indronga ama nefa averiny tsy indraindray mihitsy zay teny zay hoe atsika tokony zany tena hoe atsapa hoe masina, marina, satria ten'Andriamanitra manambara an'izany. Tokony tsy homenatra atsika tena mijoro zany. Marina fa tsy tanteraka isika. Fa tsy afaka tentsika hoe za kosa aloha fa tena mbola mpanota be mihitsy manao an'izao. Oka tsika hiezaka ho marina bebe kokoa, ho masina bebe kokoa, satria misy mihitsy ny marina, misy ny masina. Tsy hoe koa manamary tena, fa misy ny marina ary misy koa ny tsy marina. Jereva amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Anamarina ny maty satria misy ny marina, misy ny mpanota. Dia oka tsika ao anatin'izay. Apokalipsy 2:20 eo amin'ny 9:10. Hovakiko anaran'i Jesosy tompo. Presque amin'ny 9:10 aloha. Vakiko anaran'i Jesosy tompo ny teny. Apokalipsy 2:20 9:10 Vakiko ny teny anaran'i Jesosy tompo. Hoy indray izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity, fa antomotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola iamasina ihany izy. Amen. Hitanareo zany? Zay le izy. Misy zany marina ary misy koa ny masina. Oka tsika ay marina ihany, oka tsika ay masina trany. Zany hoe tsika zany tsy tanteraka be aloha, satria ny tompo efa teny zay koa Jesosy hoe tsy tanteraka tsika, fa mila zany tsika tena hoe miezaka anao ny marina trany. Zay le fabebahana eto zany. Miezaka anao ny marina trany dia miezaka ho masina hatrany zany. Zay le izy. Zay tsika voatafiditra ny lanitra. Satria ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 2:20 dia mazava tsara mihitsy hoe fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Amen. Tena zay mihitsy. Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo. Tsy ahitan'ny tompo tsika raha ohatra ka tsy ho masina. Zay le mila masina tsika, mila marina isika. Dia any amin'ny Leviticus koa 9:20 dia manambara mihitsy Leviticus 9:20 dia manambara mihitsy koa ny teny fa ny tompo Andriamanitra mihitsy no nandidy ny Mosesy mba ho masina izany. Mba ho masina zany ny Israely rehetra. Vakiko ny teny raha Jesosy tompo. Leviticus 9:20-2. Ary ny tompo ny teny tamin'ny Mosesy hoe mitenena amin'ny fiangonana manontolo
teny zanak'Israely hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao tompo Andriamanitrareo. Amen. Aoka ho masina ianareo satria masina ao tompo Andriamanitrareo. Amen. Zay le izy. Ry havana, zava-doza bene ny zavatra iseho amin'ny andro farany satria eto Matadidy fa misy mpitondra fivavahana mifoka sigara, misotro toaka. Misy zany, tena misy zany. Ary misy koa olona, misy olona anankiray zay le olona zany mitsangana teo akaiko zany le olona tamin'izay fotoana zay, tamin'izay mbola tanora ako. De nandalo le pasteur amin'ny fiangonana vavahanay, de nefa le olona teo akaiko mifoka sigara izy io, tana sigara. De andalo le pasteur dia tonga de vonony amin'ny tanan'le sigara, afeny ao ambadika zany. Zany hoe miafina ho an'le pasteur. Tsy Andriamanitra zany ny atahorana fa olombelona, nefa ny Andriamanitra no hitsara. Zay le izy. De vonona le sigara amin'ny tanana afeny ao ambadika satria matahotra le pasteur. Zany hoe maro ny olona amin'izao vaninandro zao olombelona indray no atahorana fa tsy Andriamanitra. De tsy ho tafiditra ny lanitra. Ny mpitondra fivavahana ny atahorana fa tsy Andriamanitra. Nefa ny Andriamanitra nefa no hitsara antsika. Ka mila mitandra zany isika, tokony atahotra an'Andriamanitra. Zay le hoe mila masina isika ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'olona. Zay le izy. De veritsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo 7:30, eo amin'ny 5 zao isika. 5 zao isika. Vakiko teny amin'ny aratsosy tompo. Manodidina ahy ao aorianako sy eo alohako ianao, ary epetraka ao amiko ny tananao. Amen. Alleluia. Zay le izy. Ary tena marina zany. Rehefa ao amin'ny tompo isika de manodidina antsika ny tompo, eo alohantsika sy aorianantsika. Io dia mifandray ao amin'ny Salamo ihany 4:17. Manambara ny anjelin'ny tompo zany, manodidina antsika ny anjelin'ny tompo. Ndao jerentsika Salamo eo ambadika eo ihany 4:30. Salamo 4:30 17. Dia vaky toy izao na Jesosy tompo hoe ny anjelin'ny tompo dia mitoby manodidina izay matahotra azy ka manafaka azy. Amen. Zay le izy. Mazava be ny teny hoe zany hoe ny anjelin'ny tompo zany dia manodidina, azafady dia mitoby manodidina izay matahotra azy. Tena hoe clair le teny izay matahotra azy ka manafaka azy, sady manafaka zany. Manodidina zany anjelin'ny tompo dia manafaka antsika zany izy satria matahotra an'Andriamanitra zany isika. Zay le teny Davida ato amin'ny 5 ato amin'ny Salamo 7:30. Mifandray amin'io zany hoe manodidina ahy ao aorianako sy eo alohako ianao. Amen. Zay le izy. Eo amintsika mihitsy ny tompo miaro antsika zany ny tompo, tokony tsy anazana isika. 5 tsika izao, hatramy 5 vakintsika. Zafady. Vakiko ny tena Jesosy tompo. Fahalalana magagay loatra izany. Eny avo loatra ka tsy takatro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy hoeo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra aza aho dia any ianao. Na dia manao ny fitoeran'ny maty ho fandriako aza aho dia indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina mba honina any am-paran'ny ranomasina aza aho, tsika hatramin'ny 10, dia mbola ety ny tananao ihany aho. Na dia any aza dia azo ny tananao ankavanana. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Tanareo ny tompo dia izy no miaro antsika izany. Miaro antsika izy zany ary tsy afaka tsika hiafina ny fanan'Andriamanitra. Satria hitany tompo ny momba antsika tsiraray avy. Vakintsika ny ao amin'ny Salamo koa 4:20-2. Satria ny antony mahatonga ny tompo mahita antsika dia azy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Tsy afaka hiafina isika. Tsy afaka hiafina tsika n'aiza n'aiza. Salamo 4:20-2. Tsy afaka hiafina mihitsy isika hoe hiafina ny tavan'Andriamanitra.
andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa vakiko ny tena raha Jesosy tompo Salamy 7:20 any tompony tany sy izay rehetra eo aminy izao tontolo izao sy ny ponina eo aminy fa izy no manorina azy eo ambony ranomasina eo ambony renirano no ampitoerany azy. Amen. Hitanareo zany any tompony tany sy izay rehetra eo aminy any tompo izany ka tsy afaka mihitsy zany isika hoe hiafina izay le hoe raha misy olona mpangalatra na mpamono olona dia hitany tompo foana io koa zavatra hafa tao zany hitany tompo foana zany io tsy afaka miafina zany tsika zanak'olombelona na inona io fa hitany tompo izay mahatonga Davida miteny eto hoe 9:9 fahalalana mahagaga ay loatra izany eny avy loatra ka tsy takatro aiza no hialako amin'ny fanahinao aiza no andosirako tsy eo anatrehanao eo foana ny tompo tsy afaka miala isika na dia miakatra any an-danitra zaho dia any anao zay le izy any an-danitra Andriamanitra ny lanitra seza fiandrianana io tena Andriamanitra ary ny tany no fitoeran-tongony zay tena Andriamanitra ity tany ity fitoeran-tongotr'Andriamanitra ity tany anantsika ity 9:9 na dia miakatra any an-danitra zaho dia any ianao na dia manao fitoerany maty ho fandriako aza aho dia indro any ianao na dia maka ny elatry ny maraina mba honina any amparany ranomasina zaho dia mbola ety ny tananao ihany aho na dia any aza dia azony tananao ankavanana. Amen. Alleluia, alleluia. Tsara be le teny Andriamanitra satria eto am'le hoe tazomin'ny tanan'Andriamanitra ankavanana isika ao amin'ny Isaia ndao jerentsika io teny io Isaia toko fa 1:10 andiny 10 ho vakintsika tanan'Andriamanitra no miazona antsika rehefa zanany isika ka tokony tsy anahy isika nefa be deabe ny fanahina am'izao vaninandro zao dia aza manahy intsony ianao aza manahy intsony fa eo ny tompo rehefa amin'ny tompo ianao. Isaia 1:10 Isaia toko fa 1:10 dia ho vakiko ny andiny 10 hoy ny teny amin'ny Jesosy tompo hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Amen. Alleluia, alleluia. Vakitsika koa ny 3:10 fa izao tompo Andriamanitra ao no mitantana ny tananao avanana dia ilay miteny minao hoe aza matahotra izao no amonjy anao. Amen. Zay le izy tompo no mamonjy antsika izy tompo zany no eo amintsika ka tokony tsy anazany isika zay le hoe rehefa ao amin'ny tompo zany isika. Davida tena hoe natoko tsara ny tompo mihitsy Davida eto zany dia raisitsika zao ny andiny fa 1:12 zao isika satria amin'ny 1:12 ho vakintsika ary na dia hoy aza ary na dia hoy aho aza hoe aoka ny maizina anarona ay ary aoka ny mazava manodidina ay ho tonga alina tsia fa ny maizina aza dia tsy mahamaizina aminao fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny maizina. Amen. Ahoana moa dikan'io teny io? Ahoana moa io teny io ary na dia hoy ao aza hoe sarotra keto aminana mamaky an'io teny io ary na dia hoy ao aza hoe aoka ny maizina anarona ay ary aoka ny mazava manodidina ay ho tonga alina tsia fa ny maizina aza dia tsy mahamaizina aminao fa ny alina dia mahazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny maizina. Amen. Io teny io dia manambara ny amin'ny teny hoe isika no fahazavan'izao tontolo izao. Amen. Isika no fahazavan'izao tontolo satria ny tompo izy lay fahazavan'izao tontolo izao dia rehefa ao aminy isika dia lasa mazava koa tsika toy an'i Jesosy. Zay le izy ao amin'ny bokiny Jaune
ao bokony jauna i Jesosy no hoe izy zany fahazavan'ny tontolo zao. Zao na toko fahavalo. Zao na toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo. Izy lay fahazavan'ny tontolo zao Jesosy zany. Zay mahatonga antsika hoe na de hoe miteny hoe ny maizina ao amintsika ny tompo eo rehefa ao aminy isika tsy isy zavatra mihitsy maizina antsika izany. Zao na toko fahavalo andiny zao na toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo. Zao na toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo. Hoy ny tena amin'ara Jesosy tompo hoe ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba andeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Amen. Hitanareo zany ny tompo mihitsy no fahazavan'izao tontolo izao ka ahoana moa isika no hoe andeha amin'ny maizina. Tsisy maizina no azo antsika zany rehefa amin'ny Jesosy isika. De ny tompo indray no miteny amintsika hoe ianareo no fahazavan'izao tontolo izao zany hoe zanak'Andriamanitra isika. Ilayntsika zany mitory zay le araky ny raha fidizokirika teo hoe mama fahazavoa. Amen. Zay le izy. Zanaky ny tompontsika de mila antsika tena hoe mitory. Zay teny zay dia ao amin'ny Matthieu toko fahadimy. Matthieu toko fahadimy andiny fahaefatra ambin'ny folo. Matthieu toko fahadimy andiny fahaefatra ambin'ny folo. Dia avaky toy izao raha Jesosy tompo hoe ny fahaefatra ambin'ny folo ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo atapon'ny tendrombohitra. Amen. Najanoko hatreo afaka vakinareo hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Zay zany le izy. Isika zany rehefa amin'ny Jesosy ohatra antsika zao tsy azo afenina ne. Za ve moa nieritreritra hoe ho lasa mamafeny isam-paminany ndray andro any? Tsy nieritreritra an'izany aho. Fa ny tompo nanazava ahy dia tsy menatra anambara azy, tsy menatra aho anambaran'i Jesosy naiza fa ijorako amin'ny teny sy fahamarinany ary zay naseho any tamiko sy nataony tamiko. Tsika zany mila mijoro antsika ho an'i Jesosy. Fa raha menatra azy isika dia ho menatra antsika koa izy. Ten'Andriamanitra koa zany be deaibe ny verset. Be deaibe ny verset. Raha menatra ny tompontsika dia ho menatra antsika koa izy eo anatsiany andreny sy Andriamanitra ny an-danitra. Ten'Andriamanitra mihitsy zany. Tokony tsy menatra ny tompo zany isika. Isika no fahazavan'izao tontolo izao dia mila antsika manambara zany any tompo. Zay le hoe tsy azo afenina zay tanàna miorina eo atapon'ny tendrombohitra. Raha misy tanàna eny ambony tendrombohitra hitantsika any amintsika any mandalo ny tomobila na mandeha tongotra dia misy trano ambony ry. Tsy azo afenina zany. Zay koa tsika eo anatrehan'i Jesosy. Eo anatrehan'izao tontolo izao tsika dia zay koa tsika anatrehan'izao tontolo izao tsy azo afenina isika. Jesosy no fahazavana fa isatana dia fahamaizinana. Eto i Davida dia niteny ato amin'ny Salamo 130 teny an'le hoe teny izy amin'le hoe andiny roa ambin'ny folo hoe tsy afa ny maizina aza dia tsy mahamaizina aminao fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany ka sahala ny mazava sy ny maizina. Amen. Le fahamaizinana dia isatana ny lehibe an'io ao bokony Efesiana toko fahaenina. Efesiana toko fahaenina andiny roa ambin'ny folo. Ndao vakintsika io. Izy no lehibe ny fahamaizinana amin'izao tany izao ianantsika izao. Efesiana toko fahaenina andiny roa ambin'ny folo. Vakintsika manompa andiny fahafolo. Hoy iteny vakeo amin'ara Jesosy tompo hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanay ratsy eny amin'ny rivotra. Amen. Hitanareo zany. Zay le izy. Satana no lehibe n'io fahamaizinana io. Izy no lehibe io. Izy no tompon'io. Fa Andriamanitra dia fahazavana. Izay le hoe afantarantsika hoe ny maizina sy ny mazava. Ka mila antsika mahafantatra tsara ny fahazavan'Andriamanitra ao amintsika. Nefa aokantsika hitandrana. Raha ohatra hoe ndray andro any ianao ohatra ka hoe misy anjely hamangy anao dia nefany mety tsy tena hoe anjely lanitra fa mety araka ny teny zokerika teo hoe mety anjely ny devoly ny tonga
de mety angalatra izy le fahazavan'Andriamanitra nefa tsy ho tahaka an'izany mihitsy. Mila anao mahafantatra zany hoe ito fahazavan'ny lanitra ty fahazavan'ny fahavalo ity. Mila mitandra be zany isika satria Satana dia ambody mitafy zanak'ondry, zay le izy. Zay ny afetseny zay. Fa ny tompo dia tonga de fahazavana tsy takatra heverina. Fantatrao io, raha miresaka amin'ny olona anankiray ianao rehefa omeny tompo ny fanahy fatakarana de fantatrao io ty avy amin'Andriamanitra ty tsy avy amin'Andriamanitra ity. Na koa fiangonana io na fivavahana io fantatrao io. Rehefa mahatakatra ianao ny fahamarinana. Fanamasana hoe ameanao tena hoe fanahy fatakarana. Amen, manova amen. Manova amen mba tsy ho voafitaka, satria be debe ny fandrika, Misy miteny hoe mpaminany efa tsy mpaminany, fa teny hoe mpaminana Satana. Tena misy zany. Misy miteny hoe pasteur nefa ne mitondra olona makany amin'ny elo. Tena mamaritra fanahy betsaka ho any amin'ny elo. Mila mitandrina be tsika. Misy koa hatramin'ny mpitondra chorale, zavatra hitako tao fiangonana vavahanay tamin'izaho mbola tanora izany. Mety mariato le olona tsy mampanisa satria ampiova azy koa anie. Lehibe na chorale nefa ne tena hoe mijangajanga, kotiana avokoa ny ankizy ao am-piangonana. Zava-doza. Mibebara ohatra ny mbola misy manao an'izany ato amin'ny miditra ato amin'ny avy Jesosy ato. Misy mihitsy tena hoe mpitondra chorale nefa ny fijangajangana ny ataony any. Kotiana doza zanak'olona rehetra zao. Elo no vantaninao, efa ny amin'ny elo ny fanahinao. Ka mibebay ianao, avelao zanak'Andriamanitra zay ho voafonjy. Maro be ny voafitaka. Ao am-piangonana firifiry ny ankizy anaty fiangonana tanora izany, firifiry tena hoe ararotina satria mitady ny tompo dia ararotina kotiana. Zava-doza. Ny tompony tena hoe ampibebaka anao raha mbola misy izany. Matsiaro eto témoignage anankiray tena hoe eniko nambaran'olona tamiko zany io zavatra io. Misy lehilahy anankiray zay lehibe ana chorale izy io, malaza be eran-tany. Io gasy izy io amin'ny hira gasy ataony, hira fivavahana. Matoa ny fanahy masina te ampafantatra an'izany dia mila zany ny olona mibebaka. Za tsy nonanarana fa izy io tena hoe mpitondra chorale lehibe zany io olona zay. Lehilahy izy io de maty izy io. Nohony maty izy dia malaza be eran-tany ny hirany, hira gasy. Zavatra niseho nisy vehivavy taraina taminahako. Teny taminay izy hoe zaho izy mbola tamin'ny fiangonana iny zany, fiangonana zay nisy zay olona zay. De teny tam zany lay mpitondra chorale satria mahay mihira be zany lay vehivavy io. Azafady. De teny tam zany lay mpitondra chorale hoe omeko hira ianao. Meko anao tiratira ohatra ka manaiky ianao hiaraka amiko. Firaisana zany io ry havana. Tena devolony ao anatin'ilay mpitondra chorale. Ankehitriny mbola maro be izany, mbola maro be ny voafatotra. Ka vonjeo ny fanahinao, raha tanora ianao na lehibe ianao anaty fiangonana toy izany, fa tsisy any tompo ao. Na ohatra ka hoe tovavy tanora ianao ka mihira, kanefa ianao ararotina mpitondra chorale na mpitondra hira toy izany, dia mialay ianao fa tianao Jesosy. Ny tompo tsy ao anatin'izany mihitsy Jesosy. Tsy ao anatin'izany izy. Fa Lucifera mihitsy anatin'izany olona izany. Maty le olona nalaza be mihitsy izy noho maty. Malaza be. Nefany tena fanaratsiny ao anatiny. Ka raha mbola misy ianao zay miditra ato, na izanaiza misy ianao eran-tany, ka ao anaty fiangonana toy izany ianao, na koa anatina chorale toy izany, dia vonjeo ny fanahinao. Aza mietrehitra hoe te-haka olona mama Felicia, sanatria tompoko. Jesosy no manavitra fanahy. Tsy mitady olona koa ho tomboko hiarivavaka aminay ato, fa ny anavotany tompo ny fanahinao amin'ny toerana zay andehananao. Afaka mijery fiangonana hafa ianao raha ohatra ka misy hoe mampahery fanahinao, fa miala amin'ny fiangonana zay mampalatsaka anao anatin'ny alahelo
sy ranomaso ary tena hoe voapotika ny fanahinao satria ny tompo amozy antsika no tiany ary Andriamanitra fitiavana izy. Misy fiangonana lehibe fatatsika ihany koa zany tsy mampianany manambara zany. Tsy any tompo fa any Satana mihitsy le fiangonana. Feno mpitondra hoe fivavahana hoe nefa de pédophile riavana. Aty apita aty io fiangonana lehibe io aty apita aty dia misy mivoaka mihitsy amin'ny YouTube na amin'ny journal mihitsy ny olona tena hoe potika ny fiainan'le olona vehivavy zany na zazalaza satria nararotina mpitondra fivavahana amin'ny fiangonana toy izany. Tsy fiangonan'Andriamanitra izany, sinagogan'ny Satana izany, Andriamanitra masina araka ny teny zay nomeny antsika eto, masina Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy mifidy hoe olona be vola be ianao na manankarena be ianao, tsy ny paosinao akory ny jeren'Andriamanitra, tsy ny voiture luxe na ny trano be anao akory ny jeren'Andriamanitra na hoe fanananao, fa Andriamanitra de manetry tena. Jesosy de nanetry tena Jesosy. Iza no afaka hiteny raha mbola olombelona ihany hoe Jesosy nanana zao Jesosy? Tsia. Ny tompo ara ny teny reconnexion ny ato amin'ny en direct. Mialatsiny aminareo amin'ny WhatsApp satria sady mijery eto mantsy amin'ny en direct de tapaka kely tato am'zareo satria misy ny olona manaraka eto koa. Mialatsiny kely aminareo tato amin'ny en direct satria tapaka kely izy teo averiko pandeha. Ten'Andriamanitra. Ny tompo ara ny teny hoe ny ambody manana izay andriny lohany nefa ny zanak'olona dia tsy manana ny atoriany. Ohatr'izay nambaran'i Jesosy. Kanefa jerevo maro ny fiangonana ankehitriny ina zavatra miseho. Tsy maintsy manana trano toy izao le mpitondra fivavahana. Tsy maintsy manana fiara, tsy maintsy manana zao riavana. Aza manangona harena ety ambony tany fa elo no miandry anao. Mila isika mahatanteraka araka ny fabebahana teo. Tsy ndresaka izay menada fa fanamasina tia mpafantatra eto. Misy ifandraisana ny teny. Mila antsika mikarakara ny malahelo. Raha manana ianao tokony tsy ana tômôbila 4-5 ianao mpitondra fivavahana. Tokony tsy ana trano mezinezina be ianao. Aiza ny volany olona? Aiza volam-piangonana? Any tompo io. Efa tsy manana lay olona ao am-piangonana mbola terena ihany. Omeo an'izao. Mibeba tompoko. Marobe ny any amin'ny elo. Manambara minao ako. Raha bishop ianao ato. Tsy haiko fa fanamasina no mitarika eto. Za nanomana fotsiny fa izy no miteny. Rehefa miditra fanamasa dia tsy afaka ampangina ny vavako aho. Manambara aminao aho. Raha bishop ianao, raha pasteur ianao, dia mila anao mibebaka. Amin'ny gasy no miteny eto. Satria miteny gasy ny tenintsika eto. Satria tamin'ny délivrance raha tany amin'ny Toby dia misy bishop, misy pasteur tonono lay devoly misy ny anarany hoe Anazy ao Madagasikara izany. Anazy teny mihitsy hoe ira anina ozy izy dia ainy. Ira anina dia ainy. Ka avereny tompoko ny an'Andriamanitra. Avereny an'Andriamanitra ny ondriny izany. Aza mampijaly ny ondrin'Andriamanitra fa fitsaranany amin'ity taona ity. Fitsaran'Andriamanitra ny amin'ity taona ity. Ka oka ianao ifoa. Aza ty arena. Satria izao tontolo izao dia ny eto ihany eto amin'izao tontolo izao. Any amin'ny bokin'ny Jaona voalohany manambara an'izany. Tsy avy amin'Andriamanitra izao tontolo izao fa eto ihany ny amin'izao tontolo izao. Jaona voalohany andao vakintsika. Any amin'ny boky Jaona voalohany andao vakintsika. Manambara ny amin'ny hoe izao tontolo izao tia dia eto ihany ny zavatra amin'izao tontolo izao fa tsy avy amin'ny iray. Any akaikikaiky ny bokin'ny Apokalipsia ny Jaona voalohany.
jaune voalohany toko faharoa andiny fadimy ambiny folo any akekaiky boky apokalypsia nefa raparany baiboly mihitsy jaune voalohany toko faharoa andiny fadimy ambiny folo ka hatramin'ny fito ambiny folo vakiko teny aminara Jesosy tompo aza ty zao tontolo izao na izay zavatra eo am'izao tontolo izao raha misy olona ty zao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eo am'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy am'izao tontolo izao ihany ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay amen hitanareo zany aza ty zao tontolo izao ity zany aza ty zao tontolo izao satria eto ihany zavatra eto ambony ity tany ity ary mandalo ity zany sy ny filany ry havana okitsika iarerena ho any an-danitra fa tsy ety ambony tany iarerena any an-danitra itsiko tsara ny teniko iarerena any an-danitra fa tsy ety ambony tany satria any no tokony andehanantsika raisitsika toizantsika ato amin'ny salamo 9:30 andiny fatelo ambiny folo zao isika ka hatramin'ny 40 vakintsika fa ianao no nahary ny voako namolavola ahy tao akibony reniko ianao mideranao aho fa matahotra sy mahatalanjona ny fomba nanaovanao ahy mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanaiko marimarina izany tsy niafina taminao ny momba ny tenako fony natao tao amin'ny miafina aho ka noforoninao isy endrika tany ambany tany efa nahita ahy ny masonao na dia fony tsy mbola nisy endrika akory aza aho voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry fony mbola tsy nisy na dia iray akory aza amen aleluia tanareo zany isika dia Andriamanitra nahary antsika fony mbola tsy ahary fady akory isika zay le ry amin'ny Genesisy toko voalohany dia manambara eo amin'ny 5:20 manambara an'Andriamanitra ny teny izy hoe ozy Andriamanitra hoe tao vakitsika Genesisy toko voalohany 5:20 amarinina foana matsy ny tenin'Andriamanitra 5:20 ary Andriamanitra ny teny hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy ireo anapaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina amin'ny voromanidina sy ny biby fiompy amin'ny tany rehetra ary amin'ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany amen izany hoe Andriamanitra ny teny hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika amen efa telo izy tao satria izy teny hoe andeha isika ray zanaka fanahy io le telo fa iray satria tsy teny mitsy Andriamanitra hoe izy rery hoe andeha za andeha amorona olona fa andeha isika ho izy telo zany io dia eo zany manambara hoe izay no mahatonga ny hoe fony mbola tsy ary fady isika ary amin'ny salamo 9:30 izy nahary antsika zany namolavolatsika tao anaty kibony rentsika tsiraray avy izy namolavolatsika tao anaty kibo dia aveo izy nanisy fanahy ho antsika io leo amin'ny toko faharoa eo amin'ny Genesisy eo ihany toko faharoa andiny fafito eo amin'ny ilany eo ihany hoe ary vovotany no namolavolany tompo Andriamanitra ny olona dia nitsofany ny fofinaina mahavelona tamin'ny vavorony ka tonga manana aina ilay olona amen tsara be zany io le aintsika io lay fanahy io le anatsika io lay Andriamanitra mihitsy no nanao antsika zany hoe ny rentsika rehetra dia nitondra antsika ihany izy fa Andriamanitra no mahalala antsika eo zany le hoe lesona be azontsika androany izy no mahita antsika no reo ray aman-drentsika izy no mahita antsika bebe kokoa izay le hoe aza mitoky amin'ny olombelona nefa koa hoe aza mieritreritra hoe ay tsy ho tiako tsoa zany ray aman-dreniko tsy any le izy fa Andriamanitra no ajaina ambony indrindra izy no ajaina satria izy no raintsika dia ajaina koa ny olona rehetra izy no nahary antsika izy no namorona antsika
izy nanamboatra antsika. Ao amin'ny Ezekela 8:24 manambara le hoe indro hoay ny aina rehetra. Io le hoe an'Andriamanitra fanahy satria izy tsy nanonahary antsika zany. Mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe 9:20 tsy niafina taminao no momba ny tenako, fony natao tao amin'ny niafina aho ka noforoninao hisendrika tany ambanin'ny tany. Efa nahita iny masonao na dia fony tsy mbola nisendrika akory aza aho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony mbola tsy nisy na dia iray akory aza. Amen. Zay zany le amin'ny Ezekela zany io manambara zany Ezekela 8:24 hoe ainy aina rehetra na hoe ainy fanay rehetra an'Andriamanitra zany io. Zany hoe isika zany ny andro naterahantsika, ny andro afatesantsika dia Andriamanitra no tompon'io fa tsy olona mihitsy akory ary tsy tsika koa akory. Andriamanitra ny tompony. Zay no mahatonga antsika hoe inona moa no antsika zany? Tsisy ane antsika. Tsisy antsika zanak'olombelona ane. Tsisy antsika. Inona moa no antsika? Ny tenantsika Andriamanitra mahita antsika na dia hoe anatin'ny miafina raha isika. Ny saintsika Andriamanitra mahita, ny fotsika Andriamanitra mahita, izy mahalala antsika. Mipetrakintsika izy mahita antsika voalohany, mitsangantsika izy mahita antsika. Zay ataontsika fantany avokoa. Dia eto ny fofinaintsika ary an'Andriamanitra. Dia inona moa zany ny antsika? Okantsika zany tsy tia tena fa okantsika ho tia an'Andriamanitra mba ho tafiditra ny lanitra satria sosanatrika ho very any amin'ny elo. Hidina eo amin'ny 7:10 zao isika. Takiko tena ratsy tompo. Endre tsy takatry ny saiko ny hevitrao Andriamanitra o. Akory ny amaroa ny isany. Raha nisa azy aho dia maro lavitra no ny fasika ny isany. Raha mifoa aho dia mbola eo aminao ihany. Amen. Atreo. Tanareo zany. Tsika tsy malala ny fihevitr'Andriamanitra. Ny fihevitr'Andriamanitra dia tsy antsika olombelona izany. Zany dia mifandray ao amin'ny boky Jeremia. Oka raisinao ny teny. Jeremia 9:20. Io le miteny hoe izao mahalala ny hevitra everako anareo. Ny tompo zany no mahalala zany ny hevitra antsika rehetra zany. Dia afaka raisinao koa ao amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia 9:9. Isaia 9:9. Io le manambara le hoe fa ny fievy dia tsy fievitrareo ary lalanareo dia tsy mba lalako. Zay no mahatonga ny Davida miteny eto hoe endre tsy takatry ny saiko ny hevitrao Andriamanitra o. Akory ny amaroa ny isany. Raha nisa azy aho dia maro lavitra no ny fasika ny isany. Raha mifoa aho dia mbola eo aminao ihany. Amen. Zany tsika rehefa ao amin'ny tompo zany. Atreo zany dia ao amin'ny tompo aloha. Atreo zany. Dia ao amin'ny tompo zany. Fa eto zany dia hiditra amin'izay ny amin'ny ratsy fanahy. 9:20 azafady. Hiditra zay ny ratsy fanahy. 9:20 zany. Eo raha le zava-doza amin'izay zany ho an'izay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Fakiko ny teny hatramin'ny 2:20. Salamo 139:19-22. Aringanao mihitsy anieny ratsy fanahy Andriamanitra o. Miala amiko ianareo mpandatsadra. Manonona anao hoeti mamitaka izy. Eny, ny fahavalonao dia manonona anao foana. Tsy ankala izay mankala anao va aho, tompo o. Ary horikoriko amin'izay mitsangana anohitra anao. Tena alako marina tokoa ireny. Fahavaloko ireny. Amen. Atreo zany le hoe ratsy fanahy. Atreo zany. Eto dia mampafantatra izany fa isika zany tokony hoe tsy hiaraka amin'ny ratsy fanahy. Tanareo zany. Eo le misy tsara fanahy, misy ratsy fanahy. Ahoana hoe tsy hiaraka amin'ny ratsy fanahy? Tsy hoe kory hoe tsy miaraka amin'olona rehetra zany hoe mandeha dia hoe miara-dalàna amin'ny olona. Fa tsy miaraka manao ny fanaony intsony. Tsy manao ny fanaony ratsy fanahy intsony satria mila manamasy tena isika mba ho tafiditra ny lanitra. Zay le izy. Misy olona eo anoloanao manao fianzo tontolo zao dia manambara azy an' Jesosy. Aza miavona aminy,
aza tezitra aminy fa eto ambavaka raha izy mba hiova satria ny raha tsy fanahy dia ny olona zay tsy mankatoa an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Deutéronomia 4:4 dia manambara mihitsy fa ny tompo dia Andriamanitra afo mandevona izy, mandevona, afo mandevona Andriamanitra. Zay le hoe amin'ny fahavalo zany hitanareo teo tsika dia namaky ny amin'ny Andriamanitra tsara fanahy karakarantsika sy tiantsika fa eto tonga dia niova amin'izay hoe Andriamanitra afo mandevona. Deutéronomia 4:4 zay le izy Deutéronomia 4:4 Deutéronomia 4:4 fakiko tena malaza sosy tompo hoe fa ny tompo Andriamanitra dia afo mandevona, eny Andriamanitra saro-piaro izy. Amen. Hitanareo sao saro-piaro amintsika zanany izy, saro-piaro amintsika zanany Andriamanitra, dia zay mahatonga anazy afo mandevona. Afo mandevona ny fahavalo rehetra io engany tsy anatin'ny fahavalo ny isika zany dia tsy tian'Andriamanitra tsika overany amin'ny elo satria ny elo dia tsy nataony ho antsika zanak'olombelona ane io fa nataony ho an'ny Satana sy ny firongony. Manambara zany ao amin'ny Apokalipsy 4:20 mekonao ihany ny verset, nataony ho an'ny fahavalo zany ny elo. Apokalipsy 4:20 manambara an'izany. Any Satana sy ny firongony nefa ny antsika zanak'olombelona no niditra antsika no mahatonga antsika tsy maintsy very ihany raha ohatra sanatrika tsy mihaino ny tompo. Apokalipsy 4:10 dia vaky toy izao minarasosy tompo hoe ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Amen. Hitanareo sao ny devolo izy izay namitaka azy dia natsipy any amin'ny fariafo sy solifara. Any devolo zany le izy fa tsy ho antsika olombelona mihitsy fa isika no tsy mankatoa. Dia zay mahatonga antsika very koa zany raha ohatra ka tsy mankatoa an'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny Davida miteny ato amin'ny Salamo hoe aringanao mihitsy anie ny raha tsy fanahy Andriamanitra miala amiko ianareo mpandatsa-drà. Amen. Ry havana, tsy haiko ianao nahoatra rehefa afaka amin'ny ota isika, rehefa afaka amin'ny ratsy isika tamin'ny fiainantsika teo aloha dia tena hoe rikiriko tsy te-hijery zany intsony. Raisiko ohatra anankiray amin'ny tenako. Za teo aloha enonareo amin'ny témoignage satria zavatra tsisy miafina izany satria ny anahy zany miariary anatrehan'ny tompo satria amonjena fanahy ka tsy menatra amin'ny fiainana iainako teo aloha. Za teo aloha dia tena hoe aty Belzika dia tena hoe mpampandia olona, mpanao fety mihitsy fety gasy. Dia tanatin'ny Facebook dia tena mihitsy anarana mihitsy hoe dagofaly. Tamin'izany fotoana zany za sy zandriko vavy dia manofa salina dia manao fety be dia mandia. Zay fiainako taty ampita teo aloha. Dia mandany vola, vidy akanjo dia vidy an'izao dia mandoko manao lokom-bolo isan-karazany, manapaka volo fohifohy indraindray, atao lavalava indraindray, atao bory kely indraindray. Ny ankizy amin'izany entina ny ankizy entina mandia baolina. Zava-doza. Tena hoe tsy reraka mihitsy rehefa tonga ny weekend. Dia tena hoe manao fety zao tontolo izao. Dia tonga ny olona, tonga ny gasy, tonga ny vazaha, tonga olona hatrany France tonga ary. Feno salina mihoatra ny 100. Nefa tokony hoe 20 ihany tafiditra amin'ilay salina mihoatra ny 100. Zany ny fiainako teo aloha. Dia tena hoe zavatra tiako mihitsy momba ny amin'ny mozika sy mampandia. Noho ny avy eo no novain'i Jesosy rikoriko tanteraka ako hoe Jesosy finona nataoko. Inona nataoko iny Jesosy? Zay le hoe menatra amin'ny fiainanao teo aloha rehefa mitompo ianao. Menatra. Satria tsy izay no tia ny tompo amin'ny fiainako.
de menatra ary matsapa hoe tena hoe nakany amin'ny elo mihitsy ary nitondra fanahoany amin'ny elo, tondra fanahoany amin'ny elo. Fa kehitriny ny bebaka de nahita an Jesosy, nahita an Jesosy araka teneniko hoe tsy témoignage-n'olona ny ambarako fa za zao nahita ny tompo fahazavany tonga tato an-tranoko, izy anao opération ary hitako anatin'ny nofo ihany koa Jesosy, hitako anatin'ny nofo Jesosy ary tonga tato Jesosy niteny tamiko, niteny Jesosy izy lay Andriamanitra. Zay natonga hoe na inona tsisy asaraka intsony amin'ny fitiavany Kristy Jesosy tompo. Ampy zay. Zay le hoe aringanao mihitsy ane ny ratsy fanay Andriamanitra. Mahatonga Davida miteny an'io de tsapantsara lay toerana nisy azy teo aloha, tsapantsara. Satria andifaroapolo de manonona anao hoety mamitaka izy, eny fa valinao dia manonona anao foana. Ry havana, rehefa tsy mankatoa ny tompo sika dia lasa ohatrany hoe favalon Jesosy satria manonona mivavaka atsika nefa atsika mbola manao ratsy ihany. Zany hoe tamin'izany sady mandeha manompo an'Andriamanitra ange no manao fety. Tonga ny alahady de mandeha mivavaka, manao akanjo de ny zipo amin'izany mbola fohy, zipo hatreo ambony lohalika, manao talon be, manao boty be, nefa mandeha mivavaka, nefa tsy miona amin'ny Jesosy, tsy miona amin'ny Jesosy akory nampahafantariny taty aoriana satria tsy tao Jesosy, tsy tao izy satria tsy masina ka. Araka ny ten'Andriamanitra hoe tsy mihaino ny mpanota ny tompo, tsy mihaino ny mpanota ny tompo. Tahaka ny any amintsika miteny hoe vavaka alahady nefa mangalatra koa ny vavaka alahady nefa mangalatra koa ny alatsinainy. Zay fianako teo aloha, vavaka alahady nefa ny alatsinainy tonga de efa manota. Tsy mihaino ny tompo, tsy mihaino ny tompo. Ka mila miova isika tompoko, mila miova isika, miantso anao ny fanay ny tompo anio. Raha mbola tsy nandray ny tompo ianao, tompo sy mpamonjy fiainanao de tonga ny fotoana anatonanao an Jesosy. Fa tsy maintsy anao miala amin'ny ratsy rehetra zay ny tompo vao hanafaka anao. Satria raha ohatra tsika ka hoe sady tsy mangatsika no tsy mafana dia alohan'ny vavan'Andriamanitra, alohan'ny vavan'Andriamanitra. Niainako zany teo aloha, mivavaka nefany manota ihany dia nalohan'Andriamanitra ako, nalohany ako. Ka engany tsika tena hoe hitady ny tompo bebe kokoa ary hiova tanteraka mba hiaona amin'ny tompo amin'izay ianao taka ny iaonako aminy. Eto zany dia tena hoe hiaona amin'ny tompo mihitsy ianao satria ahita mirakla ianao, ahita mirakla ianao ho iao satria ianao mihitsy no ilain'ny tompo anatona azy. Eo amin'ny andiny fa tsy ambin'ny folo tsika teo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo dia raisitsika koa ny amin'ny Abakoka toko 7:5. Abakoka toko 7:5. Boky Abakoka dia any ampovoany any akaikikaiky any amin'ny atao zareo mpaminany kely nefa ny mpaminany lehibe ihany koa Abakoka. Dia Abakoka toko 7:5 ho vakintsika. Hoy ny tenina raha Jesosy tompo hoe eo alohany no andehanany arety mandringana ary arety mandripaka no mivoaka avy eo ao arinany. Amen. Ry havana, zavatra miseho de izao. Le izy zany rehefa tsy mankatoa ny tompo isika dia lay aretina zany tonga. Zay le izy. Zay le mahatonga an Davida miteny eto jerevana hoe teny Davida eto hoe ato amin'ny Salamy 139 hoe jerevana teny Davida eto mazava tsara mihitsy andiny fa 6:10 hoe aringanao mihitsy ane ny ratsy fanay Andriamanitra, miala amiko ianareo mpandatsatra, manonona anao hoety mamitaka izy, eny ny fahavalonao dia manonona anao foana. Tsy ankala zay mankala anao va ao tompo ary horikoriko amin'izay mitsangana anohitra anao. Tena alako marina tokoa ireny fahavaloko ireny. Amen. Tanareo zany eto dia Andriamanitra manafoana ny olona ratsy fanahy izy amin'ny arety mandringana. Eo koa ny mosary eo koa ny mosary zay le hoe mila miala antsika ny amin'ny fanompotsapy, mila miala ny amin'ny ratsy rehetra zany. Le izy zany
oko tsapatsika hoe tsy ny olona rehetra tonga dia ataon'Andriamanitra avokoa fa zay olona manao ny ratsy ihany no ho tsarainy. Aza matahotra ianao raha miverina amin'i Jesosy. Zany hoe aza manaiky hampatahorin'olombelona hoe zao ny anjoanao. Fa raha mibebaka ianao dia ny tompo hanafaka anao. Zay ny le izy. Zay ny ary amin'ny bokin'i Ezekiela. Toko valambin'ny folo ndraisitsika teo. Manambara ihany koa io avakinao tsara io Ezekiela toko valambin'ny folo io fa ny ray zany tsy tondra ny heloky ny zanany. Ary zanaka tsy tondra ny heloky ny ray. Fa samy andray ny valiny tsika tsiraray avy. Ka ny olona zay manota no ho faty. Fa raha mibebaka ianao dia ianao avotan'Andriamanitra ianao. Fa ny tsy mibebaka no ino no ho fonan'Andriamanitra. Io le eto amin'ny Abakoka hoe 5:5 hoe eo alohany no andehanany arety mandringana ary arety mandripaka no mivoaka avy ao aorinany. Amen. Ndao vakitsika ny manomboka ny 5:3 satria am'izay mazava tsara le teny. Resaka amin'ny 5 mihitsy ka. Abakoka toko 7 5 ka hatramin'ny 5. Amin'ara Jesosy tompo. Ny vavaka nataony Abakoka mpaminany araka ny fomba ny fitarainany. Tompo efa reko ny filazana momba anao ka raiky tahotra ao ry tompo. Tanterao amin'ny fotoanany ny asanao. Atao fantatra amin'ny fotoanany izany. Na dia tezitra aza ianao dia tsarovy ny indrafonao. Tonga avy any temana Andriamanitra dia ny ray masina avy any atendrombohitra parana. Manarona ny lanitra ny voninainy ary manenika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana toy ny mazava ary misy tana masoandro avy eo amin'ny tanany. Eo no fiereny heriny. Eo alohany no andehanany arety mandringana ary arety mandripaka no mivoaka avy eo aorinany. Amen. Hitanareo zany. Tena hoe izy Andriamanitra mihitsy no mitondra an'io. Izy mihitsy no mitondra an'io tsarany ny zanak'olombelona. Raisitsika ny ety amin'ny andininy 720 sy 720 farany dia ifarana isika. Raisitsika ny teny. Ao amin'ny Salamo 7:30. Dinio ao Andriamanitra ary fantaro ny foko. Zaho toetra ao ary fantaro ny eritreritro. Zaho na misy lalana mety ahitan-doza atao anatiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Alleluia. Etsika zany tokony angataka koa tahaka ny Davida. Okitsika angataka amin'ny tompo hoe dinio ao Andriamanitra satria izy malala ny anatitsika. Fantany anatitsika, fantany tsara. De mangata aminy ianao, andinany anatinao. Ary oka izy iza mihitsy ny eritreritrantsika zany satria tokony adio zany eritreritrantsika. De 720 hoe zaho na misy lalana mety ahitan-doza atao anatiko de tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Ina moa le hoe lalana ahitan-doza io? Io dia ao amin'ny Matio toko 3:10. Matio ndasa aloha. Matio toko 3. Ndasa jereko le izy ao Matio no manambara an'io le hoe lalana kely sy lalana lehibe zany. Io zany lalana ahitan-doza, misy lalana makany fahaverezana, misy lalana makany amin'ny fiainana ka tokony hitandra zany isika. Mangataka amin'ny tompontsika zany hanazavany hoe ty lalana mety aminao, ty lalana tsy mety aminao. Mila tsika tena mitandrina tsara ao amin'ny tompo zany. Matio toko 3. Satria indraisiko loto mantsy le izy Matio toko 3 tsy tadidiko le izy lazina mombany am'le etsotra Jesosy. Matio toko 7 sotra ny fanahy masatsika. Matio toko 7 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Manambara zany any hoe vavahady kely sy varavarana lehibe, vavahady lehibe. Io le lalana ahitan-doza zany le lalana lehibe zany io. Fakitsika ny tenina Jesosy tompo. Matio toko 7 7:10 ka hatramin'ny 7:10.
midira amin'ny vavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety ny vavahady ary tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Amen. Hitanareo zany eo zany le hoe lalana ahitan-doza lalana lehibe. Okitsika hiezaka andeha amin'ny lalana tery mba ho any an-danitra. Hivavaka isika amaranantsika ny fotoana. Angataka amin'ny tompo isika, angataka amin'ny tompo isika mba hitazomany tompo antsika, mangata mihitsy anao amin'ny Jesosy, mangata anao amin'ny tompo mba tena hitazomany tompo anao amin'ny tanany mahery mba andehanantsika amin'ny lalana tery zany mba ho tafiditra lanitra isika. Dia ho anao zay mbola tsy nanana ny tompo ho tompo sy mpamonjy fiainanao dia koa anao andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Hivavaka isika amananantsika zao fotoana izao. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo, misaotra makasitraka anao. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny tonga taminay anio. Satria Jesosy ianao no mahafantatra anay, mahalala anay ny momba anay manontolo. Jesosy eo mamindra fo aminay. Mamelany elokay Jesosy malala satria zay Jesosy indraindray dia manao zay tianay atao fa tsy araka ny sitraponao Jesosy ka mifona tompo. Manomboka ny Jesosy dia oky ianao ampafantatra anay zay lalana tokony marina andehananay. Ampianaro zay fanahy masina, avao zay fanahy masina, tario zay fanahy masina mba tsy ara-dalàna intsony amin'ny ratsy fanahy fa anoro ny marina ho an'izy irery ihany koa. Mba ho jiro izay Jesosy tahaka ny teny tonga teo, mba ho fahazavana tompo tahaka ny teny tonga teo Jesosy. Jesosy tompo, ireo zanakanao eran-tany Jesosy izay andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany anio. Na oviana Jesosy no hahenony zao fotoam-bavaka izao. Dia oky anao tompo ampahery ny tsiraray avy. Oky anao andoalika naiza naiza misy anao izay andrayan Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha ohatra moa ka tsy anio no anaovanao izany dia rehefa andray ny tompo ianao dia oky anao andoalika andray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Oky anao anaraka ny teny izay ambarako eto. Raha vony anao andray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Jesosy tompo, ity aho mangataka ny famindramponao satria Jesosy tsy nafantatra hoe ianao no Andriamanitra, tompo sy lehibe indrindra. Ka anio tompo dia mangataka ny famindramponao. Mamela Jesosy, diovy aho afa-pahotana, diovy aho Jesosy mba ho mendrika ho toanao. Tompo malala raisiko ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Sokafako ny foko Jesosy manomboka anio ka midira taopoko anao Jesosy. Raiso zanakao Jesosy mba andova ny lanitra. Soratany an-danitra Jesosy ny anarako. Raiso tompo zanakao. Fa fao tompo ny anarako any amin'ny elo Jesosy eo. Fa fao ny anarako any amin'ny elo. Fa soratany an-danitra Jesosy. Tompo malala ampianaro manomboka anio mba ahaizako mandeha araka ny sitraponao. Ka misaotra anao Jesosy. Ho antsika rehetra izay zanak'Andriamanitra efa ao amin'ny tompo dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra. Tompo malala misaotra anao zay Jesosy malala satria tia anay ianao. Mankasitraka tompony amin'ny fitiavanao anay. Mankasitraka tompo satria nanafaka anay ianao Jesosy. Jesosy avozy foana izahay. Ampianaro foana zay tompo malala anao ny asanao. Mba tena amafy votokoa araka ny fahamarinanao. Tena voan'ny fibebahana Jesosy mba ahafahanay tompo hiditra any an-danitra. Ka misaotra anao tompo nanavitra anay. Misaotra anao tompo nampiratra ny masom-pana anay. Tompo misaotra anao ny amin'ny fotoana teto. Misaotra anao ny amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Arovy tompo ny eran-tany zanakao tsiraray avy. Tompo, favak'izay tompo ny amin'ny zavatra miseho any Madagasikara ny amin'ny cyclone. Favak'izay tompo andray zanakao tsy tafiditra tato Jesosy satria eo ny cyclone, eo koa ny olana maro samihafa Jesosy. Arovy zanakao tsiraray avy. Naiza naiza misy zanakao Jesosy. Mamindra fo amin'ny tany ianao. Ny voninahitra ho anao Jesosy tompo. Ho anao izany mandrak'izay doria. Misaotra tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Misaotra an Jesosy tompo isika. Voninahitra ho an Jesosy dia hitako nareo manoratra atao amin'ny en direct. Tasy fa tsy hitako tsara le soratra.
to amin'ny en direct to amin'ny YouTube eny miaraba anareo koa tompoko miaraba anareo koa de mahay rezatrany de tahiny tompo daholo koa nareo ao amin'ny en direct dia zay tompoko ny fotoanantsika anio dia amin'ny heriny izany raha sitrapony tompo dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny fanasan'ny tompo dia ho an'izay olona zay efa vita batisa tamin'ny rano be ihany izany no afaka mandray fanasan'ny tompo zany zay zany ny amin'ny fanasan'ny tompo amin'ny heriny de mitovy zany ny ora izay eo anatsika eto zany de veloma daholo tompo de tahiny Jesosy daholo tsiraray avy de amin'ny herindray eo tahiny Jesosy daholo eo amen.